Haleluya. Lesakeza tsara injili. Fanaye masino tunga suetianao manjaye nao zai jai suni twejanao fianono andraindrainay fianono andraindrainay milano ny fonay fa maniry mafy ny fanatrehanao fanay masino tonga soeto ianao fanay masino tonga soeto ianao sueto ianao mandray ianao zay raisy ny toeranao fanay masino fanay masino tonga sueto ianao mandray ianao zay raisy ny toeranao fianao
afatiana itondray le fiainana tompo anatiko fa ny masino mamiko indrindry anao fa ny masino mamiko indrindry anao fa ny masino mamiko indrindry anao mamiko indrindry anao samy mihitsy fa ny masina ny etaeta amin'ny fonay androany tena maminay miaraka aminao maminay ny anila anao fa ny masino maminay miompenana aminao ny fitarianao fa ny masino Halleluja misaotra anao zay Jesosy misaotra ny hafahafanonao tompotika anao tompotika anao ianao no fiainako ianao fifaliany fonay Jesosy fifaliany fo hasambarako tompotika anao tompotika anao Somebody
Mangita Jesús andwani. Hallelujah. Tafakamba namnao Jesus. Mangita ito mo sa fana maso.
Aveoko amin'ny Andriamanitra re ihany ny voninahitra tamin'ny 25 juin teo narary dia ny sakafo tsy zakako dia mivavaka tamin'ny Andriamanitra hoe sitrano za Jesosy fa tena hoe tsy vita aniako tia nantanjako fa tonga dia teo dia sitrana eo aveoko amin'ny Andriamanitra fo. Alléluia. Anao itehaka mafy ho an'i Jesosy aprisiana foana tsika ho amin'ny fotoana manaraka rehefa misy zavatra nataon'i Jesosy dia aza menatra averena any Jesosy ny voninahitra. Voninahitra ho an'i Jesosy rery ihany miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy ny tsokoko fahavolombelona eto dia ilay tamin'ny heriny ilay nitenenin'ny pastera hoe misy tenenin'Andriamanitra misy vehivavy sitranin'i Jesosy ny areti-pony dia izaho ilay izy fa tena menatra dia sady natahotra dia teo ampitevako teo nangofotra be hoe izy zany dia hozy Jesosy nanampina enao mihitsy dia hozy hoe oka aloha Jesosy ivavaka afeno hafa oka aloha fa tsy navelan'ny tenin'Andriamanitra hipetrapetraka tsika fa sokiriny dia mivavaka nandritry ny herinandro zany hoe tsy maintsy ho teneniko ity zany fa analatrosako ahako fa za le izy dia mission an'Andriamanitra no nataoko fa za le sitran'Andriamanitra fa areti-po efa nandritry ny taona maro le izy dia antranesy le zanako zany dia mbola aranofo be zany no nitenenana azy hatramin'izay dia fampianarana tany amin'la retrety mena vava mena saina dia le vava miteny zany vadika ozina dia kay tena tsy tafavoaka le zanako dia teny le miteny ataovy ihany dia tena nataony tokoa lehibe nareo moko manao izay tiany ataony dia hatramin'izao ve tsy ho tafavoaka fa tsy tafavoaka tokoa fa rehefa navotsotro le izy tamin'ny tenin'Andriamanitra dia niaraka tamin'izay nisy fifaliana be tena tsy haitonona tsy azo déterminena zany tato anatiko hoe raha équivalent-na vola tsy vola le izy fa hafaliana faly fotsiny tsotro izao dia voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany misaotra Jesosy makasitraka tompoko tena sady maivana vavolombelona amin'ilay areti-po ao aloha teneniko kely le amataonany dia io tarehako io mbola ratsy be noho izao dia ozy ny olona hoe rehefa mijery fitaratra hony amin'ny maraina dia inona nafantarana ny olona hoe tsara tarehy dia mba nijery fitaratra zany dia tena ohatran'ny gorille mihitsy ny tarehako satria aikay le areti-po io tena mivoaka eny amin'ny tarehy reto fa mitandrema atoloran'i Jesosy ny fonareo izy izay ny teniny dia miovaova le izy dia rehefa mifanena amin'ny namako dia ozy nataony ary tony valoalika be kindry dia atao anaty katy hita vefa mainty be mbola tenena ihany valoalika be tsy ampy torimaso mody nataoko an'izany dia nefa any amin'ny boky efa marary be hoe Jesosy mba sotrano ahako vonjeo Jesosy ho mijaly lasa ratsy be dia tsy te hijery fitaratra ntsony re olona fa tena ratsy dia isako miteny dia ary maninona tao lasa maniry panda dia ozy ninana sakay lasa ny amin'ilay sakay sy le sakafo ny olana za mihitsy mila mamotsitra fa zao tena sotrany ka maivana tena tsisy ninona dia na inona miseho dia tonga dia ohatrany hoe afaka tsy maninona fa izay miara-miaritra amin'ny Jesosy ozy no meko voninahitra saotra ny tompoko teka mafan Jesosy tsara tarika tsisy ratsy taresana manana fiadanan'i Jesosy amintsika rehetra voninahitra ho an'i Jesosy rery ihany joroana vavolombelona eto fa tamin'ny le izy moa efa tamin'ny 2011 ty vavolombelona ty fa averin'ny fany masina hoe avereno kely le vavolombelona efa anjoroko vavolombelona tamin'izany nisy fotoana zany zay nanana misy zanakay zany dia nalain'i Jesosy izy dia tena hoe nalahelo be tamin'izany satria hoe zanaka zany amin'ny tena dia avy eo tao aoriana izay nefa ohatry ny narary be tato anatin'ny kiboko tato amin'ny gauche tato dia nakany amin'ny gynécologue izay dia ozy ilay gynécologue hoe misy kyste ianao izay no tena ilay gynécologue dia ozy tsisy an'izany za zany tonga dia tsy natahotra fa ozy izy hoe tsisy an'izany dia miverina anao contrôle izay 4 mois après an'izay dia mikaraha ozy izy ilay gynécologue fanao échographie tsika dia nanao échographie zay dia ozy izy be voky ianao ozy izy miantso anahy dia
tena voninahitra ny Jesosy fa tsy kista kely izy fa zazakely ny tao anatin'ilay izy dia voninahitra ny Jesosy fa efa 14 taona izy lahabe ry izy zao dia voninahitra ny Jesosy irery ihany dia manaraka an'izay mbola fanasitranana ihany an'ilay zanako vavy matoa izy zany tena mianatra be mihitsy tena andro aman'alina tena mianatra be dia misy fotoana zany izay sisy somary manana kely tokony mba ohatran'io fanomponao an' Jesosy ozy izy zany fa sao dia mba janjanona kely indray aloha ilay fianarana fa lasa miroana be ohatran'ny manao ohatran'izany dia lefa ilay zaza zany tena tia fianarana be mihitsy dia nisy fotoana amin'izay zany tsy nitenitena azy tsony fa nangina dia mivavaka dia rehefa mivavaka dia nagaka fa aretina nitany aloha avy eo satria tena nisy fotoana izy 3 mois alohan'izao ngambany dia tena hoe nanao crise be izy mety nieritreretina hoe nanao surménage izy satria tena tsy tompony tenany izy zany tena gaga zay hoe zaza tsy nanina teo fa tena tonga dia tena tsy fantatra hoe naninona ity fa tena tsy tompony tenany dia nentina taty ampanompon'Andriamanitra mivavaka izay dia avy eo dia mivavaka izay dia nentina tany amin'ny dokotera izy dia nakany amin'ny pneumologue aloha zay sao dia maninona ny tratra satria sempotra be izy dia ozy ilay pneumologue tsy tratra ilay izy dia nanao ECG zay niakatra be ny tension dia niakatra 100 mahery ny pulsany dia tena gaga be fa ahoana ry zany dia zay tena hoe ataon'ilay devolo miteny hoe manompo an'Andriamanitra ianao nefa jereo ny zanakao fa tena io andana miala ohatrany hoe manao an'izay mihitsy ilay devolo hoe miala amin'Andriamanitra amin'izay fa ianao ary jereo ny zanakao jereo dia ozy miala amin'ny anaran'i Jesosy tsisy an'izany fa vavolombelona ny ao ambadika ity ozy izy ako dia rehefa avy eo nasain'ilay pneumologue nakany amin'ny cardiologue izay dia nitenen'ilay dokotera hoe miditra hôpitaly ozy izy vu nefa le resaka logistika ao an-trano tena tsy ahafahanay miditra hôpitaly satria izay tena hoe vitsy kely zany ray tapo amiko any an-dafy ny ray aman-dreniko tsisy eto dia tena hoe tsisy afaka manampy zany izay raha hiditra hôpitaly izy dia avy eo dia ozy izy izay hoe Jesosy ihany faran'ity zavatra ity fa tsisy an'izany dia tena hoe tsy hoe miambo hoe mavita zavatra fa tena hoe nangataka fanampiana mbavaka izay tamin'ny mpanompon'Andriamanitra dia tena nijanona tao an-trano izay tsy nina fanafody izy tsy nanina fa tena hoe vavaka zany tena hoe vavaka andro aman'alina tsy nangataka akory hoe sitrano izy fa tena hoe misaotra dia miverina amin'Andriamanitra tena hoe manolo tena vaovao indray dia tena niteny anazy hoe miverena manolo tena an' Jesosy fa zavatra mandalo ihany io dia tena manaiky izy dia voninahitra an' Jesosy fa tena tsy nina mpanafody izy tsy nanao ninina izay fa tena hoe sitranon' Jesosy izy dia nefa izy tao amin'izay fotoana izay tena hoe ao anatin'ny évaluation ray volana izy tsy nianatra dia ozy izay tsy maninona raha ohatra ka hoe izay fa hajanony ilay fianarana fa tsy maninona nefa izy efa hanao licence dia nefa ilay fotoana farany tena examen io dia voninahitra an' Jesosy fa afaka izy reto tena voninahitra an' Jesosy dia tena io izy zao fa tena sitrana somatsara izy maka caméra io dia voninahitra an' Jesosy irery ihany dia nisy fotoana kely indray zay rehefa afaka izay dia miverenina ohatrany hoe mety hoe naveriny Jesosy ny kitihana kely izy sao dia varindrina dia nanao crise be indray izy tamin'ny tapabolana lasa izay dia tena tsy fantatra maninona ty zaza ty nanao crise be indray nandoha be tena manaintena be izy amin'ny andro amin'ny 12 alina izay nakany amin'ny dokotera dia mila manao échographie izy ny dokotera dia nakany amin'ny IMM izay nanao échographie calcul rénal ilay izy dia rehefa calcul rénal ilay izy dia izay koa nefa vavaka fa tsy nana fanafody izy dia tena io tena velona an' Jesosy tsika fa mahereza daholo tsika ao anatin'ny ady dia farany misy fotoana zany tsika hoentin'i Jesosy any amin'ny zavatra tsy takatry ny saintsika rehefa tonga fotoana anankiray dia afindran'i Jesosy any antsinanana any izay dia misy fotoana tonga dia narary be mifavoniko satria nantany tena be dia be nantany zavatra be ahoana zao dia ozy Jesosy hoe milamina fotsiny dia rehefa mivavaka dia hoe rehefa any dia any rehefa any ako dia any koa ianao
dia mety ny zavatra rehetra rehefa eo fotsiny Jesosy. Dia voninahitra ny Jesosy fa nitsangana androany ny fotoam-bavaka any antsinanana any dia voninahitra ny Jesosy fa ho azy irery ihany ny voninahitra. Alleloia. Izany ve tiaka ao an Jesosy e? Nareo kosa rangahy zavatra ataon'i Jesosy ngeza be daholo dia ny tehakitsika ataontsika ngeza be daholo. Avereno ny tehaka ao an Jesosy. Alleloia. Ataontsika hitsangana. Mety hoe mbola ao anaty aretina ianao, mety mandalo areti-po koa angambany ianao, fa andaontsika hiara hifaly. Amen na? Andaontsika hiara hisotra, hiara hankasitraka an'Andriamanitra ny amin'ny nanasitranany an'ireny olona ireny. Tao ny nandalo intoxication alimentaire, tao ny tratran'ny areti-po vokatry ny tenin'ny teneniny sy ny vavana vokany. Dia tao koa no nandalo surménage tratran'ny calcul rénal, fa rehefa niditra tao amin'ny teny rehefa nivavaka dia nisitrahan'i Jesosy. Tsy voatery hoe mangataka fanasitranana, fa miditra fotsiny ao anatin'ny sitrapon'Andriamanitra, manolo tena fotsiny ho an'i Jesosy, dia aleo Jesosy alala izay tokony ataony ho amin'ny fananany. Amen na? Amen. Ny anasako anao androany, andaontsika hiara hisotra an'Andriamanitra ny amin'ireo témoignage anankifiry izy teo? Anankifiry? Telo ny jorovam-bolombelona fa 4 ny zavatra niteneny zareo. Na 3 na 4 zany samy marina daholo. Fa tiako ianao hisotra. Mety misy aretina eo aminao, fa hisory fotsiny Andriamanitra ny amin'ny fanasitranany. Hisory izy ny amin'ny tsy miova ny heriny, tsy tany anaty Baiboly ihany, fa amin'izao fotoan'izao rehefa misy marary dia eo Jesosy afaka manasitrana. Rehefa misy calcul rénal dia eo Jesosy afaka mamerina amin'ny laoniny. Ny dokotera mahita hoe kyste ovarienne, fa eo amin'Andriamanitra le kyste mivadika voka, mivadika fahasoavana. Ny dokotera mahita hoe intoxication alimentaire, fa rehefa tonga eo amin'i Jesosy dia mivadika fanasitranana. Andaontsika hisotra an' Jesosy, asan-drato ny tananao dia mivavahy ianao. Hisory izy fa tsara sady mpanao ny tsara izy. Ray amin'ny anaran'i Jesosy ndreto izay mankasitraka anao, manome voninahitra anao satria izany ny sitraponao Jesosy mankasitraka satria nisy olona tratran'ny intoxication alimentaire dia rehefa tonga teo aminao dia nisitranonao. Misaotra koa Jesosy fa navelanao nandalo areti-po mba ho hitsiana ao anatin'ny teny. Tsy tianao zahay hiteniteny foana, tsy tianao zahay ho eti-po, tsy tianao zahay hanao teny mandratra, tsy tianao zahay hanao teny tsy voahevitra, fa tianao zahay hiombona aminao. Androany Jesosy mankasitraka ny amin'ny fisiany la retraite, mankasitraka ny amin'ny fanasitrananao an'ilay ranabavy tamin'ny alalan'ny teny, mankasitraka fa tsy mba diso ny teny famantarana na amin'ny parole de connaissance izay apetraka ao eny ambava amin'ny mpanomponao. Misaotra Jesosy fa nohamarinonao zany. Misaotra Jesosy ny amin'ny fanasitranana ilay toe-po, fa rehefa namotsitra ny zanany izy dia sitrana ny areti-pony. Mankasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy fa ianao no namadika ny kyste ho tonga voka. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy fa raha surmené ny zanaka dia tonga teo aminao. Nampanolorana tena, nasaina niditra tao anatin'ny sitraponao, natao izay ananana antoka fa vita fanoloran-tena sy fiombonana marina taminao. Rehefa izany dia niala ny surménage, niala ny calcul rénal, ary afaka fanadinana soamantsara. Raisaonao Jesosy ny dera sy ny lazara ny voninahitra. Ray amin'ny anaran'i Jesosy mety misy mandalo tsy fahasalamana koa tonga eto androany Jesosy. Mety misy mandalo areti-po, mety mbola misy tsy mahay mifeny vavany Jesosy manoloana ny ady izay hatrehanao atokantrano, any amin'ny orinasa, eo amin'ny fiarahamonina, ampianaro izay hiditra ao anatin'ny sitraponao. Tario manjakariva amin'ny alalan'ny teninao Jesosy mba ho tonga tena iray aminao, tsy izay tiana intsony no atao Jesosy, fa izay mahafaly anao. Jesosy ao anatin'ireny témoignage ireny,
sy zavatra mitranga rehetra tao amin'ny fiainanay dia averina ho anao midera sy ny laza ary ny voninahitra. Mankasitraka koa ray amin'ny anaran'i Jesosy fa misokatra androany ny asa fanompona any amin'ny faritra Atsinanana. Misaotra Jesosy ny amin'ny fahataterahany sitraponao. Misaotra ny amin'ireo olona izay nanakiditra hanatanteraka an'izany Jesosy. Tsarovy ny asa, tsarovy ny olona Jesosy, tsarovy ny olombonjena any amin'ny faritra Atsinanana iny. Misandrata ray amin'ny anaran'i Jesosy fa tsisy olombelona ho ankalazaina, tsisy olombelona omena voninahitra, fa ny voninahitra rehetra midera ny laza mandrakizay dia ho anao ireriany zany ry ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Andao hiteka mafy ho an'i Jesosy. Alléluia. Asuteka mafy tsara ho an'i Jesosy reriany. Miarabantsika tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy tonga soa eto amin'ny fanatren'Andriamanitra. Mahafinaritra mahino an'Andriamanitra miasa ane mampahery any anaty Andriamanitra hoe ny fisehoany eo amin'ny Baiboly dia afaka tonga fisehoana amin'ny andavanandro amin'ilay isanandro izay atrehantsika. Alléluia. Taontsika mbola ankasitraka an'Andriamanitra mifotsika iray manontolo fa fontananao dia asio fisaorana sy fankasitrahana, mety hoe fanao, mety hoe fahazarana, fa tika ianao hanokatra ny fonao vaovao dia hisaotra an'Andriamanitra. Mamarina ny herinandro eto indray zasy ianao nitarihan'Andriamanitra avy any amin'izay isa tokantrano any. Mankasitraka ny tompontsika satria ao ny manahirana fa eo Andriamanitra ny mamaha, eo ny aretina fa eo Andriamanitra manasitrana, eo ny olana fa eo Andriamanitra ny manavitra antsika, eo ny tafio-drivotra mitsioka manelingelina ny sambo kely ny fiainantsika fa Andriamanitra mitantana miaro antsika ary totosoantsika any amin'izay tiany. Ray tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, mankasitraka anao zay ny amin'izao maraina izao. Mamarana ny herinandro izay mahatsapa fa nandritry ny herinandro ity dia teo ny tananao tamin'ny fiarovana, tamin'ny fiahiana, tamin'ny famindrapo indrindraindrindra ary tamin'ny fahasoavana. Misaotra fa noazononao zay. Tomponandro vao maraina no renay sy tsapanay ary ny famindraponao vaovao no nitsenanay. Misaotra ny amin'ny kasika, misaotra ny amin'ny vavolombelona izay nijoroany ireo mpiray-tapo aminay izay mampatsiaro fa ianao ilay Andriamanitra ny Baiboly tsy miova, ianao ilay Andriamanitra miasa, ianao ilay tia omaly sy anio ary mandrakizay. Misaotra ny amin'ny fanehoanao ny herinao sy ny voninahitrao eo anivonay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, amen. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Navereo miaraka amiko tonga soa eto amin'ny fanatren'Andriamanitra, iteny Andriamanitra fanasy fiainana, fahamarinana, manafaka tsy mandevo, fanilony tongotro sy fahazavany lalako, ny teny aina ho an'izay mahazo azy, fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Avereno miditra tao anatiko le teny mampahery avy ao anaty manintsy izay diso manome fahendrena amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Asiteka mafy tsara ho an'ny tompo manasanao manasanao hiteka mafy tsara ho an'ny tompo dia manasanao azo toerana. Androany manokana dia omen'Andriamanitra dingana trantsika amin'ny alalan'ny teny atonga tsika anao ny sitrapony sy ankasitrahany. Ny fankasitrahan'Andriamanitra dia tsy hoe tanteraka ny zavatra anankiray, fa ny fankasitrahan'Andriamanitra tanteraka arak'izay ao am-pon'Andriamanitra.
isika zao rehefa manao fanompona, rehefa manompo an'Andriamanitra dia tsy hoe manompo amin'izay tiantsika, fa isika rehefa manompo an'Andriamanitra dia tokony hoe manompo miaraka amin'ny fankasitrahan'Andriamanitra ao amin'izay ilan'Andriamanitra sy amin'ilay fomba tian'Andriamanitra anaovantsika azy. Anio manokana dia irositsika ao anatina lohahevitra anankiray izay inoko fa anampy antsika. Andriamanitra moa zany tsy mitsahatra mihitsy izy manampy antsika ao anatin'ny fiazakazahana, ao anatin'ny fanompona, mba tsy hoe hiazakazaka amin'izay tianao ianao, fa hiazakazaka ianao eo amin'ilay itiavan'Andriamanitra ny fiazakazahanao. Raha hanompo ianao dia tian'Andriamanitra hanompo eo amin'ilay tiany mba hanomponao azy. Misy façon zay, misy fomba zay efa ny faritan'Andriamanitra dia raha vao tsy mijoro eo amin'izay tsika dia lasa mifandiso amin'ny fankasitrahan'Andriamanitra. Lohahevitra nampitondraina ny lohateny hoe fanekena vaovao, fanekena tsara lavitra. Avereny hoe fanekena vaovao, fanekena tsara lavitra. Iresaka momba ny fanekena vaovao tsika androany na ny testameta vaovao izay nentin' Jesosy. Fa maninona no ohatrany hoe averimberin'Andriamanitra zany lohahevitra zany, satria maro amin'ny olona ny ampiazakazahana mbola na tavela amin'ilay fanekena taloha na mifangaro amin'ilay fanekena vaovao, ilay fanekena taloha dia lasa tsy fanekena pura amin'ilay novain'i Jesosy no iainantsika, dia tsy dia tsara izay. Satria rehefa iverin'i Jesosy aka ny fiangonana, dia tia no fiangonana tafajoro eo amin'izay nataony sy navaozany. Fa maninona no tsy maintsy fanekena vaovao? Fa maninona ny tsy mety? Fa maninona ny tsy mety no hoe sady asiana fanekena taloha ihany dia ampiarahana amin'ny fanekena vaovao? Zany anisany mahatonga antsika mianatra. Zay mahatonga antsika miverina ara-piombonana eo anatrehan'i Jesosy mba hanaikitsika amin'ny fanetretena, fa tsy izay tiantsika, fa izay tiany. Ary tsy izay mampetipety antsika, fa ilay tena mampety an'Andriamanitra. Io fanekena taloha io dia mora raisina be mihitsiny. Satria fanekena taloha eo amin'ny nofo, fa ilay fanekena vaovao ara-panahy be mihitsiny. Dia ohatran'ny tsy manavanana eo amin'ny maha-olona ilay fanekena vaovao, nefa ao no tian'Andriamanitra hidirantsika sy hiainantsika. Manasanao nokatra amin'ny Baiboly eo Marka 4:7-20. Marka 4:7 ny 9-20. Ndao tsika nomboka amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy izy taminy, ity ny rako amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka amonjy ny maro. Ny fanekena taloha dia natomboka teo amin'ny fanomezana ny lalàna sy ny didy tamin'ny andron'i Moizy tao an-tendrombohitra Sinay. Ny fanekena vaovao dia manomboka eo amin'ny Jesosy nanome sy nandatsaka ny rany, nanomboka tamin'ny fanambarana tao a Getsemane, nandritry ny fotoam-pisamborana sy ny lalan'ny famonjena, indrindraindrindra voamarika sy voamarina teo amin'ny tendrombohitra ny Kalvari, fa teo no ritra ny rahan'i Jesosy, tapitra latsaka teo ary hozy Jesosy ho famelan-keloka sy ho famonjena anareo. Zany hoe rehefa teraka zany Jesosy dia mbola tsy fanekena vaovao. Rehefa nanao ny fanompona sy ny fiazakazahany Jesosy, ny toro-teny ny tety vohatra, ny toro ny filazantsara ny fanjakana, dia nanasitrana marary, nanafaka ny olona izay voafatotra sy voakejan'ny demonia, na maro karazana olana maro samihafa mety nisy sy nianjady teo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona ny faliana taminy, mbola tsy testameta vaovao. Fa ny testameta vaovao dia nanomboka rehefa nanomboka latsaka ny rahan'i Jesosy. Ny asaribidin'ny rahan'i Jesosy dia tarafina amin'ny faneketsika ny programa niova ao ambadik'ilay rà
latsaka. Isaky ny tavelitsika ny amin'ny fanekena taloha na ny testamenta taloha dia maneho fanamaivanana ny rahan'i Jesosy latsaka, fa fizirizirina amin'ilay rahambiby latsaka tamin'ny andro ny testamenta taloha. Ohatrany hoe lasa miziriziritsika amin'ilay rahanombo lasy ilay rahanjanak'ondro tamin'ny andro ny Jerosalema tao amin'ny tempoly miaraka amin'ilay mpisorona be volombava be. Ohatrany hoe mahafinaritsika iny volombava be iny. Averiko, ilay fanekena taloha mety eo manofo. Ohatrany lojika izany hoe tokony hisy mpisorona, tokony hisy raha latsaka, tokony hisy fofokena, tokony hisy setroka. Nefa rehefa tonga Jesosy dia no amirainy izany rehetra izany, satria izy amin'izay ilay fanatitra. Ary rehefa mivitainy raha mandeha dia tena vita tsara, ary tena vita namita ny asany tamin'ny famelana ny heloka sy ny fahadisoantsika rehetra. Isaky ny mijanona ianao any amin'ny fanekena taloha dia toy ny milaza hoe tsisy rarahiako ny rahan'i Jesosy. Tandremo fa tsy voavonjy ianao ary tsy navotana ianao raha tsy noho ny amin'ny rahan'i Jesosy. Ny rédemption na ny fanavotana dia Jesosy nitondra ny rahany hividy anao. Satria tao Edeny Adama sy Eva dia namaritra ny fanahiny tamin'ny fiainonany feomenarana sy fiodinana tamin'Andriamanitra, tsy fankatoavana izay lazain'Andriamanitra hoe ny azo rehetra azo hinanana, fa ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy eo afovoany ihany no tsy azo hinanana. Nanomboka teo dia lasa andevon'ny fahotana ary lasa andevon'ny Satana ny zanak'olombelona. Tsy maintsy misy midina mividy indray, izay ny fanavotana. Tsy maintsy misy mividy an'ilay voaheloka amina vidiny izay mifanandrify amin'ilay fahotana. Tsisy navitan'io raha tsy Jesosy. Ary ny vidiny ny fidianan'i Jesosy ianao dia faran'izay lafo satria ny rahany. Raha tsy latsaka ny rahan'i Jesosy izany dia tsy afaka navotana ianao. Fa sofa nalatsaka ny rahan'i Jesosy dia nijoro Jesosy ho mpanavitra anao, dia nividiny indray ianao, dia izy lasa tomponao ary lasa fananana ianao, dia tsy ananany devoly fahefana intsony satria efa novidiny teny an-tanany devoly ho lasa eny an-tanany amin'ny alalan'ny rahany. Raha vao amaivaninao izany dia very ianao. Tsy ny asa soa ataonao sy ny fiovantoetranao no hanavotana anao, fa ny rahan'i Jesosy latsaka noho ny vidianana ianao dia avitra ianao. Tena kaikanao, avitra ny ianao io e. Hitanareo mahatonga antsika tokony hitsika rehefa misy olona miteny tsy avitra ianao, satria fantatrao fa tsy any ambavan'ny hafa ilay izy, fa teny am-pelatanan'i Jesosy ny fahavitanany nanavotana anao. Niza miteny any ambadika any fa tsy avitra ianao, itsikio dia mamela heloka, fa tsy izay teneniny no hitrango amin'ny fiainanao, fa izay vitan'i Jesosy ho anao. Efa nanavitra anao izy avitra ianao. Amen. Ao ambadika izay fanavotana izay dia misokatra amin'ny fanekena vaovao. Ny olona navotana izany tokony hiaina ilay fanekena vaovao. Tsy mety aminao intsony ny testamenta taloha, fa ny mety aminao testamenta vaovao. Mety hipetraka amin'ny fanontaniana, dia maninona ny paster natao lavabe ilay baiboly ohatra ka tsy ilaina intsony ilay taloha? Navelan'Andriamanitra ho vakianao ilay taloha mba ho azonao tsara ny tsiro ny fanovan'i Jesosy an'ilay izy ho tonga vaovao. Manamafy ny fahafahanao manome lanja an'izay nataony, ny fahafantaranao an'ilay taloha izay novainy. Raha ohatra ka tsy resahana aminao ilay taloha dia mety ho amaivamaivaninao hoe hay vitavita fotsiny amin'izao zany, nefa ilay izy tsy vitavita fotsiny amin'izao, fa tena nijaly Jesosy mba tsy hijaly ianao. Niaritra izy mba ho voninahitra ny fiafaran'ny fiainanao.
avereno tsy mety intsony ny testamenta taloha avereno tsy mety intsony ny testamenta taloha mbola hiditra lalindalinatsika ao anaty lizy hoe maninona ny tsy mety satria misy olona eto mbola miziriziry fa mbola te hiverina ny testamenta taloha dia tian'Andriamanitra ianao tena hifaly ao amin'ilay fanekena vaovao no sokafany. Ohatra anankiray, maro amin'ny olona zao no te hanao voyage mba hanao pèlerinage any Israël. Tsy diso zany, raha mba mandeha any ianao dia mba tsarovy pastera dia mba miaraka makany tsika. Alleluia. Fa ny ao anatin'ny fon'ilay olona teo any Jerosalema dia misy fandraisan-dahatra hoe hafa mihitsy rehefa ao a Jerosalema no mivavaka. Tsy mitovy ohatry ny eto Antananarivo. Dia androany te hiteny aminao fa testamenta taloha zany zavatra saintsainao zany. Tsy hoe tsy mahazo makany Jerosalema ianao, fa efa namorain Jesosy le izy satria tsy ao amina toerana zay amin'izay le fanekena taloha. Ny fanekena taloha dia toerana. Rehefa hivavaka ianao dia tsy hitan'Andriamanitra raha tsy tonga eo amin'ilay toerana ny fanekena. Sampatra zany ny mponiny Jerosalema satria eo ilay toerana anaovan'Andriamanitra fanekena. Dia matiantoka zany ilay mponina avy any amin'ny faritra hafa satria rehefa te hivavaka izy dia tsy maintsy makao a Jerosalema. Andriamanitra ny mahalala amin'ny fahasahirananao. Izay mahatonga azy nidina nanamora an'ilay zavatra rehetra. Ilay ao anatin'ny fono mihitsy zany hoe hafa mihitsy ilay hivavaka any Jerosalema. Dia te hiteny aminao fa mbola tarazoka testamenta taloha mbola mila sitranina andro amaraina zany. Tsy hoe tsy mahazo makany ianao na vava mbola tsy tany. Afaka makantsika. Taovy amen. Fa rehefa tonga any ianao dia mitovy ohatrany ianao mivavaka ao an-tranonao. Dia mety gaga ianao ka tsy mitovy ny pastery any ane any Jerosalema zay mihitsy le mila vaozina. Zay mahatonga Jesosy niteny na isy teny aminao rozy izy ho avy ny fotoana amin'ny tindrindrim-bohitra ity na any Jerosalema fa efa tsy zay intsony izy ilay izy satria ny ray ozy izy ny mpitady mpivavaka sy mpiankohaka aminy hivavaka aminy amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Mety eny ambony taxi moto eny no mivavaka fa amin'ny fanahy sy ny fahamarinana voarain'Andriamanitra. Fa mety any Jerosalema ianao miaraka amin'ny lany frais dia manao an'ilay satrokanina kely jiosy iny dia mirakotra an'ilay folaran zareo iny fa tsy amin'ny fanahy sy ny fahamarinana dia matiantoka ianao satria tsisy ininina. Taotrana mahintsika hoe avereno amin'izao hoe no amorain Jesosy ny zavatra rehetra hoe io fanekena taloha io dia mila tempoly. Zay aloha zany fataro anao zay mbola titian'izy io. Mila tempoly io. Ary tsy tempoly zay tianao fa tempoly ny Jerosalema. Ny Jerosalema efa potika. Tsisy fiorenana zany le fanekena taloha. Mila biby atao fanatitra. Nefa tsy afaka aminao fanatitra biby satria le tempoly ary tsisy tsony. Maheno tsara ve tsika eo? Taotra sao parasaotra mihitsy ny tananao. Io fanekena io ho an'izay manana ratsy iosy. Jerenao eto ane ohatra ny rabe sy rakotsy randry daholo tsika reto tonga reto. Tsy ho anao ke zany le izy. Eny fa na dia teny arenao hoe Jehovah Adonai sy averimberinao daholo ny teny Hébreu zay fantatrao rehetra. Jerevan'ilay fanekena taloha fotsiny raha anao taranaky rakotiny randria vetsy ambanivohitra ihany tsy mipasy. Teneny akaikinao tsy ho anao ane le fanekena taloha. Teneny tsara izy dia jereo tsara izy tsy ho anao le taloha ho an'zareo jiosy le izy hoe fa nisokafan'i Jesosy le izy hoe tamin'ny fanekena vaovao mba ho tafiditra ao ianao hoe afaka mahenteaka ho an'ny tompo ve ao anatin'izany. Io fanekena taloha io dia miandro Mesia. Nenao tsy andrasana, nenao efa tonga ary hiverina. Io fanekena taloha io fanekam-pamonjena ho an'ny jiosy eto ambony tany. Tena nitsiriritran'io firenena maro. Ny firenena rehetra nitsiriritran'io satria vao mijoro amin'io ny jiosy dia mamaly io fanekena io na iza na aiza na oviana fa eto ambony tany. Fa le fanekena vaovao nentin' Jesosy mihoatra ny eto ambony tany, miantefa hatrany mandrakizay ianao. Amen.
Hebreo 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Dia tahaka izany koa no nanaovana an' Jesosy ho mpiantoka ny fanekena tsara lavitra. Avereno hoe tsara lavitra ny testamenta vaovao hoe. Avereno isa roa telo. Tsara lavitra ny fanekena vaovao. Avereno farany isa roa telo. Tsara lavitra ny fanekena vaovao. Hebreo 4:7. Eto Andriamanitra zao miteny fa Andriamanitra efa namboatra izay tsara lavitra ao antsika. Io tsara lavitra oman'Andriamanitra ao anao io dia efa vonona ao amin'ilay fanekena tsara lavitra ny sokafany tamin'ny alalan'ny ràn Jesosy izay nalatsaka. Ny tsara lavitra ny tena itsika dia efa vonona ho fanekena vaovao satria le fanekena vaovao no fanekena tsara lavitra. Ninona hitanao anaty Baiboly? Tsara lavitra noreny no efa voaoman'Andriamanitra ao anao ao amin'i Jesosy. Averiko a. Ninona tsara hitanao anaty Baiboly tamin'izay nisehoan'Andriamanitra tany aloha dia misy fisehoana sy fanekena tsara lavitra noreny no manin'Andriamanitra ao anao ao amin'ny Kristy. Aiza ilay izy hoe? Tsy any Jerosalema ilay izy fa aiza? Tsy aty am-piangonana ilay izy fa aiza? Tsy ao amin'ny pastera ilay izy fa aiza? Tsy diso ny hoe hiakatra hivavaka ny tendrombohitra. Mahafinaritra izany. Fa raha ohatra ny fisainanao mametraka hoe maheno kokoa ny réseau any, dia mbola testamenta taloha ihany izany ilay iainanao. Satria na naty lavaka ary ianao no miantso azy amin'ny fonao iray manontolo amin'ny anaran'i Jesosy, dia mahazo kokoa izay vavaka izay noho ny fieveranao. Fa raha tsy ilay tapitendrombohitra Andriamanitra tsy mihainao anao dia ohatrany hoe hitanao izany Andriamanitra hoe faly mihitsy mahitanao misasatra be mianika an'ilay tendrombohitra satria any etapiny izy miandry anao. Nefa Jesosy niteny ary indrino ny varavarana dia ho mangingina mivavaha hozy izy. Fa ny rainao izay mahitanao mangingina no hamaly fitian'ilay fitokanam-bavaka izay ataonao. Raha andeha hitokam-bavaka ny tendrombohitra ianao dia miomana raha-pifantohana. Fa tandremo sao dia mametraka hoe hafa mihitsy ny vavaka rehefa ny etapo tendrombohitra. Izay mihitsy ilay diso satria ny fiankofanao lasa mitodika any amina toerana fa lasa tsy pura ao amin'i Jesosy. Raha ohatra ka manampy ny fifantohanao ilay etapo tendrombohitra dia mampirisika anao andana. Fa vis-à-vis an'Andriamanitra mety raha eto zao ianao mifantoka tsara fa tsy mieritreritra ny any an-tranonao, tsy mieritreritra ny any am-piasana, tsy mieritreritra ny any amin'ny birao, tsy mieritreritra n'izay nalovana tamin'ny semaine am-bozy izay ohatrena amin'ny semaine ho avy io, fa tena omenao an' Jesosy tsara ny fonao hiaino azy, dia mety eto zao maraina izao tonga dia afaka ho aseho an'Andriamanitra le valy mahafa-po tsara lavitra amin'ny fanekena vaovao no manino an'izay rehetra mangetahita azy ka tonga manantona azy. Androany maraina miomana fo fotoana ny valim-bavaka indray izany. Satria eto ilay Andriamanitra mihaino vavaka sy mamaly vavaka. Androany maraina koa zao anao fagagany Jesosy. Ianareo moa tonga to dia sura amin'izany. Eo iziko. Ny spesialiteny eny tsy milatsaka e. Izay koa mbola mahadiso ilay hoe hafa mihitsy rehefa croisade. Za zao nisy fotoana tena nisaina an'izany. Haika testamenta taloha be ke ilay izy. Hoe misy fotoana rehefa le sekolo maraina tsy dia misy olona dia nantombo koa ohatrany tsy dia eo. Tena kekinao testamenta taloha zany hoe faran'izay diso zany hoe. Dia misy fotoantsika rehefa misaina hoe croisade dia feno olona ny stady, tena Andriamanitra sy ny fahafenony mihitsy ny eo. Diso zany. Raha misy roa na telo miangona amin'ny anarako Jesosy dia eo afovoany nanareo menakavy rery ary no mivory eo afaka isy croisade na mirakla ao an-tranonao. Tendray adino zany. Misy fotoana raha moa dia hoe angany ray aman-dreny sa tsy ao. Misaotra anao aloha tonga e. Alleloia. Tsitatsiaritra zay misaotra aloha tonga e. Dia misy fotoana any anaty anie le sitraniny. Any anaty mihitsy le sitraniny hoe lasa ny la réunion ny tompo e. Tenena akaikinao sady any izy hoe no eto izy hoe. Tsika ihany ane ny mamaritra hoe rehefa ipastera ihany dia misy ohatr'izao mitranga dia rehefa pastera tsy misy ohatr'izao hoe nefa Jesosy mitovy ny tonga eo afaka anao zavatra sazan'le heriny fa tsy hoe mifanaraka amin'le mpanompony. Zay mahatonga milaza androany maraina miomana fa tsy rava foana ho antsika indray ny fivoriana.
Ary isaky misy fivoriana dia miomana mba hifankahita amin'Andriamanitra ao amin'ny toe-panahy dia hisitraka ny zava-panahy avy amin'Andriamanitra amin'ny fahaiza-manao ny mahagaga, fanasitranana, hery sy tanjaka, finoana, fahendrena, hevitra, fahalalana, faminaniana, tonga dia présent eo foana ny zavatra rehetra momba an'Andriamanitra rehefa miresaka momba an'i Jesosy ka andro maraina samy mahazo ny anjarany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy a Nazareta. Mba soteka sona koraka mivaliana moa e. Alléluia. Dia misy fotoana tsy haiko na dia formation professionnelle fa vao mandeha le feno fotsiny andro fakakana ny tompo dia hiteny aminao fa lasa fiankofana amina mélodie le izy. Dia raha vao hirafa dia ohatrany tsy alaise ianao, lasa izary ny tompo. Tena akaikinao ny tompo ane eo foana. Avereny ny tompo ane eo foana hoe. Avereny mazava tsara ny tompo ane eo foana. Avereny ninninna la mozika mandeha hoe. Eo izy hoe. Hitanareo lasa fahazarana. Dia izay mahatonga antsika mila mitandrina fa tsy tokony ho fahazarana le izy. Teo zao nisy hira. Ao na moa le tononkirany pasteur Bobo teo. Andriamanitro, Andriamanitro ianao, mangitaheranao io anaiko. Teo na tsara ny tonony. Maniry anao. Toy izy kely misy micro avy ao. Tena toy an'izay. Manao diridirana fotsiny fa tsy manadatra tanina zao. Aloha vetivety aloha. Indro asandratro anao ny tanako. Oui. Mba hiaino le izy moa. Za tsy hoe mila vanina be fa mba hiaino kosa le izy. Mety hiteniko, za tsy tia nandratrako, fa inona tianao atao re? Fantatrareo fa ao anatin'ireny manao zavatra Andriamanitra. Zaza terena pastera, tsy hoe manery anao fa ianao te ho tonga eto. Le tononkirany hanampy anao e. Manekeo hanina fotsotra fotsiny. Indro asandrato fotsiny. Aza atao mavesatra be. Tandremo mametraka fa ny fanatrehan'Andriamanitra dia fomba na fahazarana. Ny fanatrehan'Andriamanitra rehefa eo ianao ka nandray an'i Jesosy ianao dia eo ny fanatrehan'Andriamanitra. Zay mahatonga antsika eo amin'ny fiankofana sy ny fiderana miala tsiny tsika. Tsy tsika no mitondra présence zany. Hoe ohatra mamaina dia tonga avy ny louange. Mbola tsy sira akory. Hay, ohatra ny henoko hoe eto ery ny tompo. Karatsinonako. Mbola tsy nanomboka ny installation teto vao maraina dia hiteny aminao efa teto ny tompo. Ary Jesosy mino an'izany mandehandeha izy amin'ilay vao maraina eto. Dia mandeha izy dia miteny eto. Eto Jean Charles eto. Tia zavatra manko azy rehefa avy eo. Ianona eto. Ianona eto fa tsy eo moa izy androany zany dia tsy maninona fa omeko an'izay eo zany le izy. Alleluia. Dia tany omanin'Andriamanitra ny zavatra omeny ianao ao anatin'ilay fivoriana. Dia efa mihodinkodina eo izy. Ianao zany amin'io mbola ilay borosina nify tsy manam-po fa Andriamanitra efa manomana an'ilay tokony ho anao eto amin'ny fanatrehany Aloha toiziko, ahoana no afaka miaina n'ilay testamenta vaovao pastera? Ahoana afaka miaina fa voaraiky le teny fa mazava be zavatra teneninao fa tsy tokony any amin'ilay taloha intsony zany fa aty amin'ilay vaovao. Voalohany hozy izy ny Isaia 7:7-10. Aza matsiaro ny lasa na misaina ny taloha. Tena kaikinao aza matsiaro ny lasa hoe. Isaia 65:17. Fa indro izaho mahary lanitra vaovao sy tany vaovao ka dia tsy hotsarovana intsony ny taloha na omby ao an-tsaina akory aza. Ny testamenta vaovao zany dia tena vaovao, tsy misy fandraisany amin'ilay taloha. Tesaloniana 2:5-20 aminaran'i Jesosy. Fantaro ny zavatra rehetra dia azony mafy izay tsara. Voalohany tena akaikinao aza matsiaro ilay testamenta taloha.
dia teneno izy fantaro le testamenta vaovao koa hoe mianatra tsika rehefa miatrika sao sanatria mbola fanekena taloha le fomba fisainantsika miatrika ohatra vitsivitsy zay nome fanamasantsika niaraka teo resaka hoe ivavaka ny tendrombohatra resaka hoe arakaraka ny abetsahan'ny olona mampavitrika ny tompo anao fahagagana asika ve le fahadisoana fotompisaina le izy dia mila mandiny tena foana zany tsika hoe zany zavatra ataoko zany ve eo amin'ny fanekena vaovao sa fanekena taloha. Isaia 42:9 aminaran'i Jesosy ny amin'ny zavatra taloha dia efa indreo efa miseho fa zava-baovao kosa nitoriako zao na dia tsy mbola miposaka azy ireny dia ambarako aminareo. Tena kaikinao mitenena testamenta vaovao foana hoe le voalohany teo adinoy le taloha, le faharoa fantaro le vaovao, dia ty fahatelo ty troisième point mazava tsara nampinanao mba fanao menan'le izy miresahan'le izy foana. Resao foana le testamenta vaovao avy ireny no sainao ao amin'le fanekena vaovao zay nisokafan'i Jesosy tamin'ny alalan'ny rano. Raha vao mitady iverina le fahazarana tonga dia mifampaheriny ray trano anka tsy zany nataon'i Jesosy ao tandremo fa mbola mamaly le fanekena taloha. Eto zany tsika tsy miresaka hoe mamaly sy tsy mamaly fa eto tsika manetry tena manaiky an'le vaovao tian'Andriamanitra iainantsika na dia mamaly aza le taloha. Ny fanontaniana petraka dia izy ary zany mamaly an'le taloha nefa Andriamanitra zao mihitsy manao le vaovao anao valiny. Tsy hoe mivaly le izy dia mety fa isika miditra ao amin'izay nitenenin'i Jesosy na dia mamaly aza le niteneniny hoe mialao. Ohatra tonga saina ianao isaka miakatra tendrombohitra dia mivaly foana mivavakako dia teteny aminao hoe iza zany mamaly an'izay vavako zay. Nefa Jesosy miteny hoe ho avy ny fotoana ozy izy tsy resaka position le izy hoe toerana, tsy hoe any mahazoazo kokoa fa fo le izy. Dikan'izay tsy hoe mivaly zany le vavaka dia tonga dia validenao hoe mety fa mila miverina ianao hoe zay ve ny tian'i Jesosy fa any amin'izay tian'i Jesosy ny tokony ho misy sao mivaly le izy nefa zany tsy itsiko ary ndresaka tsy izy zany mamaly le mivaly tsy normal. Izy ary miteny hoe tsy zay tsony dia mbola mivaly on le izy tsy izy ane zany manao le izy fiza zany mampatahatsa tiako teneny tandremo zany fa lasa mifamaofao amina fanahafa zany ake ianao hoe le izy paster ohatry ny zavatra reko rehefa le aloha mandeha sabotsy manay dia ohatrany mamono akoho zay vao tonga aty fa tsy mivaly le vavaka. Le akoho mahita hevitra anaovana azy aleloia fa le izy vonono talohan'ny nakaty no tsisy ifandraisany amin'le akoho vonono tsony ny fanatrehana ty. Ny fanatrehana ty rahan'i Jesosy latsaka fa tsy nle rahan'le akoho vonono ao. Dia hitanareo lasa misy fanahy misosoka ao ambadiky le fahadisom-panekena mbola hijoroana ao dia lasa voafatotra ara-pahazarana ny amanao hoe mbola mamaly le izy. Nanao voyage tany Jérusalem zay pasteur roa taona lasa vavaka efa mataonany tsy mivaly fa vao nasisika tao amin'le tendrombohitra mur de lamentation le taratasy tena mahavariana pasteur mivaly ane le izy. Dia eto to dia manaitra anao hoe mahagaga iza zany le namaly anao teo amin'iny rindriny iny akaliziny pasteur nataoko tamin'ny anaran'i Jesosy zay amin'izay le lesona androany tsy hoe testamenta taloha dia mody asianao anaran'i Jesosy ohatrany dia hoe testamenta mifangaroaro tsy anano tanan'izay maheno hoe avereno ny testamenta taloha hoe rehefa asianao ny anaran'i Jesosy dia tsy miova testamenta vaovao hoe lesana isangeza-be andro amin'ny maraina ny testamenta taloha tsy hoe mody asianao anaran'i Jesosy dia lasa mivadika testamenta vaovao. Tsy hoe sady mamono akoho ianao hoe vonoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ty akoho ty. Le fomba mampanao mihitsy ny navaozon'i Jesosy ny rahany mihitsy ny latsaka dia misy
fanekena vaovao misokatra. Ka tandremo sao dia lasa mampiasa ny anaran'i Jesosy nefa le fanekena mbola le taloha ihany mbola izirizirina. Misy exemple misy dia hianatritsika, dia iovintsika, dia tafitsika. Tafa kosa andraso kosa aloha fa mba tafa kosa ataovy amenina moa aiza kosa ve dia ohatr'izao foana ve tsika efa tafa fa le mahatafa nefa tsy any amin'ile façon antsika hoe tafa amin'ny façon anao fa tafa amin'ny façon ao amin'ile fanekena mba ho ankasitrahany ianao fa tsy hangarika anao izy. Fa za aloha teo any Jerosalema fa resaka tao aloha fa teo any aloha mba te ahitany any azavaiko. Fa tsy hoe miandrandra hoe any izy valim-bavaka spesiala satria tonga any tsy haiko raha mazava. Izy any namako teo any fa efa mahafantatra amin'izay fa tsy any le valim-bavaka. Be dia be tsika izany mety avion telo zany raha zao no mitoy. Alleloia. Tena kaikanao raha valim-bavaka hoe tsy mila makany Jerosalema ianao. Fa raha mba te ahita toerana ianao hoe dia afaka mandeha hoe tandremo ny fiankofanao. Mazava androany maraina le zavatra eritreretinao iny hoe tsy maintsy any Jerosalema vao mivaly afaka hivaly eo ambony seza kelinao io seza kely eto amin'ny anao zao le tsotsodrivotra be eto amin'ny tanàna dia afaka hivaly eto le satria hitan'Andriamanitra mety ny toe-panahinao dia afaka omena le izy. Amen. Tandremo fa mbola mamaly le fanekena taloha satria misy fanahy manamarina le lalana efa nilavin'Andriamanitra mba ho tavela eo amin'ile taloha ny olona dia tsy sitraka le vaovao amin'i Jesosy satria diso fanekena dia diso fiankofana. Tsy safidy le izy hoe ny apastera ny mahafinaritra anatin'ny fiankofana asiana kely testameta taloha fa any amin'ny vavaka ao marary testameta vaovao dia any amin'ny fanatitra asiana kely tsy ianao no misafidy an'izay fa tokony hoe ny fiarahanao amin'Andriamanitra rehetra dia testameta vaovao hatramin'ny voalohany ka hatrany amin'ny farany. Amen moa tena efa mandany fotoana be manazava ny lisy mba ataovy amen. Efa miezaka be mihitsy tsy manao ny sarotra be noho ny fangatahany maro. Ohatra resaka fanosorana. Ny atao hoe fanosorana dia fanokanan'Andriamanitra olona vitsy manokana isitraka ny fanampian'Andriamanitra amin'ny hery eo amin'ny fahosany nofon'le olona ahasony maro mba ho atokany olona hosorana io ho amina asa ray mazava. Adinon'izay amin'ny ekôly bibika amin'ny larobe. Averiko hitako any amin'ny masona hoe tianao be mihitsy raha mba averiko le izy dia tiako be koa ny amerina le izy. Ny atao hoe fanosorana, Andriamanitra manokana olona vitsy isitraka amin'ny fanampiany amin'ny hery satria osa le nofo. Avereny hoe nofo osa no sorana hoe mba azo fanampiana amin'kery avita asa anankiray aniran'Andriamanitra ny olona eo. Ohatra ny mpanjaka zao tsy afaka tonga dia manjaka raha tsy hosorana mba ho tonga mpanjaka dia hanao ny asa mahampanjaka dia vao mitsanga ny olona io dia tonga dia milamina ny raha-mpanjakana satria napetraka Andriamanitra ao amin'ny olona io avy amin'ilay fanosorana ny vahaolana rehetra. Testameta taloha. Tovrana maheno ianao Levitikos 4:2-3 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny mpisorona izay hosorana sy atokana ho mpisorona isolo ny rainy. Ohatra izay koa ny mpisorona tsy afaka tonga dia mandray fanatitra dia mamono fanatitra satria hoe ty resaka ty zany taloha raha sahaka io tsy hoe izy ty zanaka mpivarikena dia afaka atao mpisorona. Ty fa mahay mandratsaratsy le haninao. Tsy izay le izy fa rehefa Andriamanitra miteny hoe mpisorona izy zay vao mpisorona dia atokana dia hosorana dia mpanao kiraro izy teo aloha. Ohatra izay mazava tsara fa rehefa voahosotra izy dia lasa mpisorona izy ao aorianan'izay dia mahazo manao ny asa
asa-pisoronana. Dia raha vao izy manao ny asa-pisoronana dia naniondro izay entina raha tsy maditra be. Fa to dia dia to dia manolotra tenda. To dia misy zavatra miara-miasa mety ho azy eo satria eo ilay fanosorana avy amin'Andriamanitra manamora an'ilay asa. Ny mpaminany koa tsy tonga dia hoe ho lasa lavitra avy anao. Tsy ohatr'izay. Fa Andriamanitra ny manendro hoe ny vavanao ho ampiasaiko anambara zava-miafina eo amin'ny fiainan'ny hafa. Dia hosoran'Andriamanitra ny vavan'ilay mpaminany. Dia vao mijoro io mpaminany io dia to dia manova zavatra ny zavatra teneniny. Avy ireny hoe testameta taloha zany hoe avy ireny taloha be zany hoe tonga Jesosy. Inona ary ilay novainy? Taloha olona vitsy no nomena fanosorana. Mpanjaka, mpisorona, mpitsara, mpaminany. Izay ankoatran'izay daholo be. Be sy ny maro. Rehefa tonga Jesosy, izy ny Kristy voaositra, ary izay rehetra nandray azy dia manana ny Kristy voaositra ao anatiny. Tonga avy any Davida, mpiandry ondry. Namany ondry. Ny toerana iasany any an-tsaha. Ny hoaviny tsy fantany. Mety mba nanonofo izy hoe mpiandry ondry kely androany fa ho avy ho fotoana ho mpiandry ondry be. Sady en largeur, ny en hauteur, ny en profondeur. Mba lasa patronondry. Trandreny hoe patronomby any amin'ny sud ireny. Fa saika tsy nifakahita tamin'izay nomanin'Andriamanitra ho an'i Davida raha tsy niaona tamin'ny Samuela. Satria ny testamenta taloha napetraka Andriamanitra ho amin'ny mpaminany ny hoavin'ny vahoaka. Dikan'izay tsy maintsy mihaona amin'ny Samuel Davida vao votsorana Samuela ny anjara voatendry ny Davida. Avy eo ny anjara voatendry ny Israely indray napetraka Andriamanitra indray ao amin'ny Davida. Tsangana tanan'izay maheno hoe dia io anefa mbola mitohy mandrak'androany. Zay amin'izay ilay teneniko anao hoe tonga Jesosy manahitra antsika. Fa androany mbola be dia be mifampianarina hoe any amin'ny Samuela no avinao. Iny fa mity Samuela mandeha 4 be feno garde de corps. Mila mandoalika daholo izay te azo ny anjara any Samuela. Dia giko anao mandoalika androalika efa tsy mazaka mody mandoalika ihany nefa. Satria heverinao ohatrany tamin'ny andron'ny Davida ilay izy. Fa teny aminao fa Samuela mitondra ny anjaran'i Davida dia tandindo ny Kristy mitondra ny anjaranao. Androany zany raha tonga eto ianao zany ka manantonantonay pastera avitsoro izay tokony ho ady ozy aminao hoe alleluia. Tsisy nininona ho anao aty aminahy. Fa ny rehetra ilainao tsy aty amiko fa ao amin'ny Jesosy. Hitanareo ve ilay zavatra niove? Dia any ka lasa le fahadisoana zany testamenta taloha mody asiana anaran'i Jesosy. Indrom-panompon'Andriamanitra fa tonga niza tonga eto manatony ianao fa hivavaka ho anao izy. Dia normal be ko ataonao izao ilay mpanompon'Andriamanitra mibotsinako. Na rehefa antsona hoe i bishop mavesatra be ato. Nefa taloha tamin'ny rahalahy lasa le fahatsoram-po. Tsy problema bishop na sy ny tasy dia izay voateny fotsiny fa tsy hoe inona. Fa tsisy ininona intsony aty aminay ho anao. Alléluia. Faly be miteny izany. Tsisy ininona ho anao aty. Eny mety hoe misy hoe bombo, je sais pas, silgo maroatra ka mila ianao. Fa ny anjaranao tsy aty amiko. Fa ny anjaranao ao amin'ny Jesosy. Tianao ve ny anjaranao voarainao? Tsy tehaka ny valin'izay fa ho inanao. Tianao ve ho voarainao ny anjaranao? Aza mifantoka amiko. Fantoha amin'ny Jesosy. Raha mifantoka aminy ianao afaka vitsorany tsikelikely izay tokony ho vitsorany androany maraina. Halleluja.
mampianatra Andriamanitra rehefa nampisy an'i Samuela sy ry Davida, ohatra ninona no ifandraisanao amin'i Jesosy. Fa tsisy ninona misokatra tamin'ny fiainan'i Davida raha tsy niona tamin'i Samuela izy. Ohatr'izany mihitsy ry havana, tsisy ninona isokatra zany eo amin'ny fiainanao raha vao tsy miona amin'i Jesosy ianao. Ataovy azo antoka fisika misy ny fivoriana anankiray tahaka ny andro amin'ny maraina, mampiasa fo, asio etaeta, asio faniriana, teneno hoe Andriamanitra iaona aminao na tongavako eto, ifankahita aminao na tongavako eto, invitenao aho tonga eto, tonga mamaly ny invitation anao. Amen. Fa niova ny fiainan'i Davida niona tamin'i Samuela, satria ilay napetraka Andriamanitra tao amin'ny Samuela ho an'i Davida, tonga dia nanova zavatra be dia be. Ohatr'izany mihitsy ny tena marina, miova tanteraka ny zavatra rehetra rehefa tena tafafakahita amin'i Jesosy ianao, satria ny rehetra tokony ho anao, ny rehetra tokony ho anao dia ao amin'ny Kristy. Tsy any amin'ny toeran-kafa ilay izy, tsy atao amin'ny HVKL ilay izy. Tsy tandremo tsy mahazo miala ato ianao, tsy mahazo miala amin'i Jesosy ianao. Io malalaka ny rindrina, ny ato tsy varavarana koa no malalaka, rindrina mihitsy malalaka. Halleluja, misy dikany hoe zany e, malalaka ny rindrina. Fa raha mba mety aloha ndao mba hiaraka hatramin'ny farany kosa fahazafanao. Teto ve nahafinaritra ny fiarana dia tsy hita tampoka teo ianao. Halleluja. Tsy atao amin'ny fikambanana no avinao. Tsy aty aminay pasteur. Ny anay koa tsy aty aminay, gatsy loza rehetra, na ny anay reka tsy aty aminay. Ny antsika rehetra ao amin'i Jesosy. Pasteur, mba resao any fotry ny ela be ny anahy. Tsy hitako izay atao. Tsy ananako fahefana ilay izy satria izy no mandidy manapaka hoe efa hitany fa mety ianao dia fitsorany. Tsy afaka hitemetsy hoe mba fitsorony ny anazy e. Manjary azonao valina sao dia hitsika koa ny ianao. Samy mifantoka. Mahatonga ny hovitsorany, toe-panalo, voazava-panahy, fony zavatra rehetra. Ataovy mety ilay toetra, ka izay efa miezaka be, ka tsisy tsy ezahana be. Ahoana ary zany e? Manaiky ho taria amin'ny fanahy. Tompo, tsy te ho isan'ny olona kizitina tsony. Mijery fitaratra voamaraina dia tsy mahafantatra tsony hoe iza ary za io. Ty dia kizitina amiko ilay sary. Salama ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, sitrana ny sainao amin'ny anaran'i Jesosy, verina miloniny tsara ny personnalité anao amin'ny anaran'i Jesosy, afaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy, tsy miresaka carrière tsony ianao manomboka izao fa miresaka amin'ny Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Mampatahotra ilay teninao teo mantsy, fa to dia efa tononoko ilay izy. Halleluja, dia afaka ny tahotra. Ianao vao mijery fitaratra toko to dia halleluja. Manana fahalemem-panahy ianao vao maraina. Ary ohatra misy toe-jaza hitako indray izy, tsotsotra indray zao androany dia anetry zany tokony teneninao. Mijery fitaratra. Velo gaga ny olona, resaka amin'izy ianao hoe, miresaka amin'ny tompo hoe, tianao ny teneniny. Miteny fotsiny izy, halleluja. Avereno, tsisy ninona ho anany amin'ny olona. Za tsy mitondra ninona ho an'ny hafa. Ny rehetra ho an'ny rehetra dia ao amin'i Jesosy. Asio tehaka tena mirevidrevitra mame voninahitra an'Andriamanitra irery ihany. Zay mahatonga antsika rehefa manao évangélisation, tsy tokony hitentsika hoe mila makeny amin'ny centre bypass ianao fa zay no ilainao. Tsy bypass no ilain'ny olona, Jesosy avy Nazareta no ilain'ny olona. Mazava ve? Mila miara-mivavaka aminay ianao, tsy fiaraha-mivavaka amintsika no ilain'ilay olona, Jesosy no ilain'ilay olona. Ny hoavin'ny Davida dia napetraka Andriamanitra tao amin'ny Samuel, ny hoavin'ny Israely dia napetraka Andriamanitra tao amin'ny Davida. Fa androany fataro, fa ny hoavinao ao amin'ny Kristy, ny hoavin'ny firenenao ao amin'ny Kristy, ny hoavin'ny zanakao tsy ao aminao, tsy ao amin'ny zanakao ao amin'ny Kristy. Aza manahy, anao anay anary le kely ty, na dia kely aza ny fiandohany eo, ho lehibe indrindra ny fiafarany eo. Izy ane pasteur tena ohatrany hifetina mbavaka fa ohatrany tsy mety mahazo poay. Ho atavezina izay mahatoky an'i Jehova. Halleluja. Tandremo sao dia mody amin'ny anaran'i Jesosy fa mitady Samuel ianao. Misy vazaha ho avy ny amin'ny herinandro ambony, tena
hafa mihitsy raha vao vazaha manao faminaniana. Efa mba misy vazaha ihany eto e. Oh, c'est vrai, je ne parle pas français tous les jours, mais quand même, il y a des vazaha ici. Reto sao misy eto amin'ny devant reto sao. Misy be dia be ao e. Tena kaikinao tsy any amin'ny vahiny le izy. Tsy any amin'ny tompo-tany koa le izy. Zay koa mbola militsina. Ampopolo izy matsiny. Karaha tsy amin'ny vazaha rery fa migasy koa ne. Gasy tsisy gasy manana an'izany koa. Kristy manana an'le izy. Zay mandray correction daholo tsika anatin'le izy fa tsy hoe ambopo dia hoe ny anay pasteur anay sady gasy mpanao fahagagana. Tsy pasteur mpanao fahagagana, Kristy. Vao ialany Kristy io na vovoka ary tsy miala. Sao dia heverinao fa tsy olona manao an'io, Jesosy manao an'io. Alléluia. Manady tsika rehefa misy vahiny tonga eo afaka miaino tsika. Alléluia. Message ny afaka jugentsika fa tsy messager. Discernement afaka mampiasa hoe afanampo izy zany. Ty tena christocentrique. Fa tsy anjarantsika no mijuger hoe messager tsy izy iny. I messager iny an'Andriamanitra. Le message afaka midiscernena hoe eto kosa ohatry ny testamenta taloha zany teneniny zany. Fa Jesosy efa niteny fa tsy izay intsony le izy. Alléluia. Ny fanekena taloha dia altara ao amin'ny tempolin'i Jerosalema. Ny nasiny ianao nefa altara ny azo fijaliana sy tehaka mafy tsara ho an'i Jesosy. Iny altara tao a Jerosalema iny dia tsy mamaly iny raha tsy rahan'ny Biblia latsaka ao. Ny azo fijaliana ry havana dia ny rahan'i Jesosy ny latsaka tao. Io altara io tsy maintsy any Jerosalema fa tsy afaka ataonao eo ambodi-tranonareo. Ny eo ambodi-tranonareo tsy Jerosalema nanarany fa eo ambodi-tranonareo. Dikan'izay tsy mamaly mihitsy anie zany le fanekena taloha ataonao amin'ny altara misy biby vonoina raha tsy any amin'ny zareo e. Ianao nefa rehefa manana an' Jesosy dia afaka mifandray amin'ny rainao ao amin'ny mangingina. Lasa ianao mandeha mitokana, Tompo, te hiresaka aminao. Dia lasa ianao mikatona. Dia miresaka. Raha mety ny lakile ataovy eo aminao fa tsy mikatona fa ny ivelany zany mbola. Mba miteny fotsiny afa sao dia midy ato e. Midy miaraka amin'ny tompo ato mba mila endry ianao. Midy ao mangingina ny lakile ao aminao, ao anatiny ao ianao. Dia eo ianao miresaka amin'Andriamanitra. Andriamanitra, tia. Mafy ny fanitsina tamin'ny semaine ambony iny. Ary matoa mafy mbola tsy miova zany ny atao anatiko anie. Dia manena ary zany ny resahanao e. Fa tsy hoe vao tonga dia alléluia. Pejy voalohany iny. Mila vary, mila laoka, ganagana, gisy, mofo, dibera. Manam-potoana iresaka amin'ny tompo fenao dia zany resahanao aminy. Tsy maninona sao dia misy misaina indray nga dia tsy azo resahana zany. Azo. Fa misy tsara lavitra azo resahana mihoatra anao zany, Tompo. Fa maninona rehefa tonga eto anatrehanao dia sakafo foana ny resahako. Fa maninona tsy mba tafaresaka momba ny toe-panahiko hanomanako ny mandrakizay. Tia ny zakako Jesosy. Nefa ianao ny teny fa tsy navelanao hitranga eo amin'ny fiainako raha tsy izay zakako. Dia maninona ilay izy ny tsy zakako zany. Mila amboarina, Tompo. Dia mivavaka ianao Jesosy. Tia misy zavatra tsy zakako. Le hoe andeha nitamatavy ny pasterina ana. Zany efa mba teo hoany. Sa tsy alefa na hoany mihitsy. Ohatra zany dia hoe teo anatrehan'ny Tompo zay fa marary ianao le zany. Izy ane mpanasitrany. Dia hoe teo anatrehan'i Jesosy fa tokony ho faly foana tsika amin'ny fitondran'Andriamanitra ny fiainantsika sy ny fiainan'ny hafa. Rehefa renao ohatra ny tafasaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra dana mivavaka, Tompo. Tena zany eritreritra efa délivré amin'ilay kizitina. Kizitina zany. Nefa tena vao maraina teo zao dia ohatra ny tratra indray, Tompo. Tsy te ho tratra n'izany tsony fa maninona ary tokony olona malemy fanafoana amin'ny fotoana rehetra. Zany no entinao eo anatrehan'i Jesosy. Ary izy tsy teny mihitsy ny efa leo anao mihitsy ahy. Zany foana vehivavaka ataony.
na fotoana be tsika sanako izy tsy manao an'izany miaino izy dia mampahery ianao tsangana indray fa ho ampiko ianao dia aza taitra fa mety hifamaofao indray ny zavatra rehetra fa avoay ara-potoana lefa napetraka ao anatinao ianao ane zanako hoe mitovy amiko ane ianao hoe rehefa tsy nikoropaka tsy tokony hikoropaka koa ianao rehefa tsy maloto am-po tsy tokony maloto am-po koa ianao raiso ane zany teny zany zanaka dia ndaontsika hiara hiatrika fa natao hiova ianao ny rahanao mihitsy ane efa novaiko hoe lasa misy ny rahako ane zany ne sotrosotrona resaka herinandro any sentrisenina isaky ny savotsy marirainy nga iny anga sotrosotrona fotsiny eo misy fiatraikany an'iny any anatinao any lasa manapaka sy manjaka ao anatinao ny fiainan'Andriamanitra mihoatra noho ny fiainanao. Amen. Lasa tsy maintsy eo a Jerosalema le altara, tsy misy toerana hafa ahafahana mifandray amin'Andriamanitra noho izy Jesosy. Afaka miditra trano dia afaka miresaka amin'ny ray ozy izy. Mur de lamentation miandry anao a Jerosalema, rindrim-be anankiray izay anaovan'ny olona vavaka amin'ny fanantenana hoe zay vavaka atao eo ny tsy maintsy mivaly. Amin'ny anarana mur de lamentation. Tanao amin'izany efa mivadika ilay fiankofana. Dia nanira lasa mivady mur de lamentation ma prière mur. Ianao ne tsy mpanompo mur e. Mpanompon'i Jesosy ianao. Notan'Andriamanitra izay miora rehetra tonga tokoa nefa. Alleluia. Le finoana sy le fiankofana lasa eo amin'ilay rindrina. Nefa tiany Jesosy ho ao amin'ny fiankofanao. Za ohatra mahita fa izy valim-bavaka andro amaraina. Suran'izany satria misy zavatra hitsian'Andriamanitra mahakasika an'ilay valim-bavaka, hamantaranao fa tsy mila hoe mandeha lavitra be ianao fa ny fonao no mila tonga eo akaikin'i Jesosy dia afaka hivaly ilay izy ara-potoana amin'ilay tiany hivaly amin'ilay saison. Aza taitra hoe tiany tiako hivaly fa tsy tiaka, tsy ianao mandahatra an'izay fa izy mahalala hoe tia mivaliana andro amaraina dia tia rehefa avy eo, tia raha ohatra ka kalma tsara izy dia raha riva, tia raha ohatra ka izy tsy mikoropaka raha-pitso fa raha mikoropaka koa izy amin'ny herintaona. Tena kaikanao aza mikoropaka hoe tehirizo ny fiainam-panahinao hoe. Alleluia. Na ny resaka finoana dia ny zavatra be dia be no vain'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanekena vaovao. Ny finoana fanekena taloha zao tsy finoana kristianina. Tsangana ny tanan'izay maheno tsara aloha fa manitsy zavatra be dia be ny tompo ara-potoana. Ny finoana Davida tsy finoana kristianina fa finoana davidianina tamin'ny androny. Fa ny finoana kristianina dia ny finoana nampianaran'i Kristy avy amin'izay nataon'i Kristy sy avy amin'izay vitan'i Kristy. Be dia be amin'ny olona zany miaina finoana taloha ao amin'ilay fanekena taloha mody asiana ny anaran'i Jesosy nefa tsy ao amin'ilay ankasitrahan'Andriamanitra. Hebreo 4:1 dia zao no ambarany teny mahakasika amin'ny finoana taloha anaran'i Jesosy. Ary ny finoana ny fatokinany amin'ny zavatra ny tenainy, fanehoana ny zavatra tsy hita, fa izany na tsara laza ny tolo. Tena kaikinao ianao tsy tolo hoe. Ianao olona vaovao ny vonjen'i Jesosy. Io karazana finoana io dia mibanjina zavatra. Ianao zany raha vao mibanjina zavatra dia efa finoana taloha tsy ankasitrahan'Andriamanitra. Satria ny finoana kristianina tsy finoana mibanjina zavatra fa finoana mibanjina ny Kristy. Mijery an'i Jesosy tompo sy mpanefa ny finoantsika. Hebreo 12:2 ny 5. Fa maninona ny tsy maintsy mijery an'i Jesosy? Satria ianao tsy mahazo mijery zavatra hafa intsony rehefa tonga Jesosy. Ianao zany tsy hoe mino miracle, lasa mino zavatra izay, fa ianao mino an'i Jesosy. Ny mahasamihafa an'ilay finoana tamin'ny andro taloha sy ny finoana izay nentin'i Jesosy dia mahafinaritra be. Ilay nentin'i Jesosy dia miainga eo amin'izay vitany. Fa tsy hoe mamaly an'izay vitanao. Davida zao niatrika dia nitohanan'Andriamanitra dia nandresy. Avereny hoe finoana taloha izay hoe.
avy reny finoana taloha zay hoe ianao zany rehefa miatrika dia tsy mitovy ohatran'ny Davida eo am-piatrehana vao mitady fandresena ao ambadiky ny fanohanan'Andriamanitra fa ianao satria ianao kristianina miainga ao amin'ny fandresen'i Kristy dia para-pandresa ianao miatrika aranofo zany tonga dia tsy zaka aiza manao araray-pandriana pastera nefa izy tsy araray-pandriana fa fahasoavana satria avy amin'ilay fahasoavana miainga ianao avy amin'izay vitan' Jesosy izy niatrika izy niady izy nandresy dia ianao androany miainga miaraka amin'ny fandreseny vao miatrika dikan'izay tsy mitovy zany ianao sy Davida eo am-piatrehanady eo mbola tsy fantatra raha ho voatoraka ny vato tsy haina ny masona ny sofina mety mivilina dia asa mihitsy mbola hitrangeto hoe fa ny tompo aloha ohatrany hoe homba hony araka reo ve le tiako tenenina dia eny am-pitorano Davida iny Andriamanitra manohana an'ilay vato mitondra an'ilay vato ohatrany ohatr'izao tonga dia eo tapindohan'ny Goliata dia wow nandresitsika neny Jesosy sy ny fiarahanao amin'i Jesosy tsy ohatr'izay ianao andeha hiatrikady io tsy eo am-piatrehana ianao nitady fandresena fa mbola tsy manomboka niady atrehanao efa mpandresenao mino aho fa tsy sasatra intsony zasenao amin'ilay karazana finoana taloha miatrika vao mandresy eo am-piadiana ny mitady fandresena tsy zay ianao tena kaikanao tsy zay intsony ane ianao hoe avy reno ianao manana an' Jesosy hoe avy reno ianao miainga amin'ny fandresen'i Jesosy hoe mazava be zany fa hita soritra any mivavaka ataonao le testamenta raha ohatra zao mivavaka Andriamanitra hiatrikady asa zay ho alehan'izy ity fa dia mivavaka ihany aloha sao dia mba hampandresenao ihany testamenta taloha zao zany satria tsy ao anaty vavaka ianao vao hampandresena fa mbola tsy mivavaka ianao dia efa hampandresa ianao na ny fomba vivavaka ao zany tokony ho hita soritra hoe kristianina reny mivavaka reny hitany amin'ny tare tsy kristianina izy raha manao zay ohatrany ahoana ny tarehan'olona mpandresy ohatrany ahoana tsikitsiky falifaly sokatra daholo tena mazava ny tarehany satria mandresy izy be dia be amin'ny vavaka ataontsika zany ny vavaka mihitsoka satria le tarehanao to dia tarehan'olon'ny testamenta taloha be mihitsy nefa ianao mpandresin'i Jesosy mpandresy avy amin'ny fandresen'i Jesosy androany maraina tsy ho resy zantsony ane ianao hoe mba fantatrao hoe zany tsy ho resy zantsony ane ianao hoe raha miverina resy Jesosy dia mampahery anao fa hiverina resy ianao fa raha tsy miverina resy zantsony Jesosy fa nitsangana tamin'ny maty izy ary tsy miverina tao am-pasana wow avy reny hoe wow avy reny hoe wow ianao zany tsy tokony hampahirezina be reny hoe mpandresina ralahy mpandresina radabavy fandresena ho anao ohatrany tadiavina be adinao ry ambadiky ny tendrombohitra avy loha ringa moa le fandresena fa dia asany tena kaikinao efa ao anatinao le fandresena hoe avy reny raha vao tsy tonga saina ianao hoe dia mitondra fandresena ianao nefa mpozinao hoe pozin'ny olona ho resy tsy kirety zany rehefa andeha hivavaka tokony tena halleloia Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy rehefa hibebaka kosa tsy ohatr'izany ny pozinao Andriamanitra fonanao fa nanota tsy ohatr'izany manao mampalahelo rehefa andeha hifona fa le fandresena resaka tao sao dia diso indray hoe nampianarao paster efa dia fona mba maneritry tena mba mody asiana ranomasy mba maneniny fa rehefa le hiatrika amin'ny fandresena alohan'ny hivavaka zao dia sura zany wow victoire acquise fandresena efa azo kay saotra Jesosy tanao pololotra ho azy ny fisaorana satria le izy ianao efa miaraka amin'ny médaille efa miaraka amin'ny kopy
dia nefa hoe hivavaka amin'ny taintaina be Andriamanitra. Ahoana ianao rehefa mpandresiko? Maneke iaina ty amin'ny fanekena vaovao. Avereno, efa mpandresy aho. Tsy za mahay miady aho. Fa noho ny amin'ny Jesosy. Avereno, noho ny amin'ny fandreseny Jesosy. Avereno, mpandresy aho! Avereno, mpandresy aho! Raha tsika retana reto tena tsisy fandresena ho resahana zany. Fa noho ny amin'ny Jesosy dia lasa fiainantsika ny fandresena. Ianao zany vao mifoha maraina dia olona mpandresy be farora-bava. Fa tsy manaisotra sy tsy manala ny mahampandresy ianao. Ny farora-bava eny am-bavanao tsy voafafa. Azonareo angamantiako tenenina. Misy taona reradreraka eo ambony fandriana ianao fa mpandresy makaina io. Misy taona ohatry ny savaina en poche droite, savaina en poche gauche, ala ny hita. Efa ela tsisy mouvement zany. Tranokala tsy azonareo hoe tsy mbola tratran'izany anganareo. Fa tsy maninona e. Mpandresy tsisy vola zany. Fa mpandresy aloha e. Mihetsy hoe misy tena tsy za mihitsy tiako hoeno, ka zany no tokony hoeninao e. Satria tsy vola le izy, fa fandresena le izy. Ny antony, raha vao enao mitsikitsiky eo, ny antony tsy misy fa ny antony feno. Mety ny zavatra rehetra amin'ny lafiny rehetra. Le attitude antsika mihitsy ne tokony attitude mifanaraka amin'le nofitain'i Jesosy. Ohatry hoe tsy nitsangana tamin'ny maty zany ny tompo. Le paozinao io resaka, le paoziko indraindray. Ohatry hoe tena sandrato ny tananao. Nefa ianao miaina ny fandresen'i Jesosy. Isaky ny misandratra ny tanan'i Moïse dia mandresy ny zanak'Israely. Dia raha voareradreraka izy ohatry hoe misy krampy izy dia resy ny zanak'Israely. Dia any ka tsy maintsy tonga avy any Arona sy Ora, tonga dia avato amin'ny droite sy gauche, tonga dia nanao fanompoana mitazona ny tanana mba tsy hijanona. Mety tsy fantatra mihitsy fofona tao ambany tao. Fa tsisy idiran'ny fofona izy fa fandresena mantsy ny katsahana. Tsy voatery ho confortable zay tiako tenena, tsy voatery ho confortable hoe ary dia nanao publicité na déodorant mosesy tamin'izany. Tsy mitsara mpanompon'Andriamanitra tsika hoe nanino mosesy fa miteny fotsiny aho hoe tsy voatery ho confortable atao ambany helika atao mety. Fa mandresy aloha. Tena kekinao fa mandresy aloha e. Avereno fa mandresy aloha e. Avereno fa mandresy aloha e. Nen Jesosy tsy napetrany tamin'ny olona ny ahafahany tanany mitsangana mba hiantoka amin'ny fandresenao. Fa izy tamin'le Romanina fantsio fa tsy tiako resy zantsona ny zanako. Fantsio e. Dia vao ny fantsiany tsy tafidina tsony ny tanany. Ny dikan'izay tsy midina tsony ny fandresenao mandrakizay. Zany mila tsaronao isaka miatsika. Zay mahatonga le mijery an'i Jesosy. Isaka mijery an'i Jesosy ianao dia izy Jesosy ny tanako tsy midina. Dikan'izay hiatrika ianao amin'ity semaine ity, hiatrika ianao amin'ity volana ity, hiatrika ianao amin'ity tapataona faharoa ity, tsy ho raraka ianao, tsy ho resy ianao, tsy ho lava ianao, mandresy ianao, mpandresy ianao, mandresy mandrakariva ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy a Nazareta. Imezy fotsiny izay mitrango eo amin'izay. Satria fantatrao fa fandresenao tsy ho ambadika fimezan'le izy fa zavatra vitan'i Jesosy. Alléluia. Farany momba ny raha izay nalatsaka. Misy raha latsaka tamin'ny fanekena taloha fa ny tamin'ny fanekena vaovao rahan'i Jesosy tsara lavitra. Hébreux 12:24 amin'ny anaran'ny Tompo. Sy ny amin'i Jesosy mpananalina amin'ny fanekena vaovao ary amin'ny raha famafazana izay tsara lavitra noho ny any Abela. Fanekena taloha rahan'ny-biby. Ny fanekena vaovao rahan'i Jesosy. Asio tehaka mafy tsara ho ny rahan'i Jesosy. Iny rahan'ny-biby iny heritaona. Dia vita ny heritaona dia tsy maintsy mitady biby hafa. Le tao moa zany efa maty tsy azonao averina. Raha tsy diso
le ty any le biby tamin'ny farany fa mbola tsy ritra tsara ny rahany mampatahotra ianao efa maty iny biby hafa fa neny Jesosy indray mandeha zay mahatonga ny rahanao tsy mila latsaka intsony aza vela ho kotabaisy ny olona ianao hoe raha tianao ananina hiditra midingana sy level mila latsaka kely ny rahanao ianao zany io tsy mila ny rahanao latsaka akory izy zafady tsy izy dikany akory ny rahanao ny rahan'i Jesosy nahavita ny zavatra rehetra avereno tsy mila latsaka ny rahako hoe ampy ny rahan'i Jesosy hoe Hébreu 9:14 amin'ny aran'ny tompo maika fa ny rahan'i Kristy izay nanatitra ny tenany tsy manatsino an'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanahy mandrakizay ny rahan'i Jesosy adio ny fieritreretanao ho afaka amin'ny asa maty mba hanomponareo an'Andriamanitra velona aty amin'ny fanekena vaovao dia tafiditra ny amin'ny fieritreretanao ny rahan'i Jesosy afaka mamafa amin'ny fieritreretana maloto rehetra izay manimba ny finoanao satria ny finoana dia raraka rehefa maloto ny saina na maloto ny fieritreretana ny atao hoe mpino zany mpino ny testamenta vaovao dia olona mino an' Jesosy sy ny fandreseny ary olona tsara saina ny dioviny rahan'i Jesosy mpino ve ianao to tsy mamaly anay ianao mpino ve ianao misy tsy samamaly misy dika ndray zay fanontaniana zay tsy misy ao ambadiky misy ambadika mihitsy izy ka mpino ve ianao ka maninona ny ratsy saina fa raha vao ratsy saina ianao dia raraka ny finoanao mety mpino ianao niditra teo fa ny solon'le saina ratsy dia ny simbain'le finoana dia lasa tsy mpino ray ianao dia lasa tsimpon'ny fahavalo fotsiny avy eo ny afantarana hoe olon'ny finoana zany dia olona miantso ny rahan'i Jesosy hanadio ny fieritreretany en permanence tsy misaina ratsy zany mihitsy na dia vozonana sy terena azy tena kaikanao mba manana saina tsara amin'izay hoe manana saina tsara amin'ny fotoana rehetra hoe avereno misaina tsara misaina madio ohatra ny verandray hono ny delestasy reo amin'ny jiramana saina madio inona zao ny saina madio azonao foronina ao ambadika zany efa miezaka ry zareo hoe efa miasa izy tsika rehefa mivavaka misy zavatra efa miova ary aoko mety misy zavatra amboarinao anatsarana le izy matotro ny tapatapaka fa tsisy fiemoran'izany ny zavatra nentina mambavake madio fieritreretana fa tsy ianao avy nanao amainy atao fanatren'Andriamanitra indray tonga dia hanozona ny jira velona raha ianao aza mba nandray an'izany teny zany tsy mahafeno vavanao amin'ny zavatra mitranga eo amin'ny andavanandro ny firenenao iza no antena itsika hitsodrahanao an'io iza matsofa rano manana saina madio mahaiza mahita hoe natonga azo ohatrony nangarika gitsika izy halleloja fa tsy hoe tena hitako mihitsy amin'ny masony teo hoe za mihitsy ny tena nangariany tena kaikanao ditsika izy fa tsy nangarika eo tena fona pastera fa mahay ny laoka tsy mahay fa fume tsy mahaino halleloja mahita irika ianao tsy hosorena zay ny fieritreretana madio mahita zavatra horesahana foana ianao amina côté tsara sy lafy tsara ny zavatra mahita foana zany ny exercice-tsika atao amin'ny fanekena vaovao sy afaka manadio manampy ny fieritreretanao tsy aloto tena kaikanao raha vao tsy fehezinao zany hoe mandray finoana ianao hoe fa tsy maharitra le izy hoe raha tianao aharitra le finoana hoe madio ny saina madio ny saina madio ny saina avereno madio ny saina avereno madio ny saina avereno madio ny saina avereno farany madio ny saina amen farany Leviticus 17:14 anaran'i Jesosy fa ny amin'ny nofo rehetra dia ny rany no ainy koa izany ny lazako tamin'ny zanak'Israely hoe
aza mihinana ny rany nofo fa ny rany no hoain'ny nofo rehetra ka zay rehetra mihinana azy dia aringana. Andriamanitra dia mandrara ny zanak'Israely tsy hihinana rà, tsy azo hohanina ny rà. Zay zao tadrefina ratso mpihinana rà na akory andrahoana vary fona Jesosy. Fa rehefa tonga ny tompony tena tsy mety tsony dia tsy manao an'ilay izy tsony, fa tsy hoe sady vonoina ny akono amin'ny anaran'i Jesosy. Tena kaikinao rehefa miova dia miova. Zavatra nahavariana ty amin'ny testamenta vaovao, le raha nytenenina hoe tsy azo sotroina Hosesy, nofoko ny tena fihinana ary ny rako ny tena fisotro. Hitanao amin'izay testamenta vaovao, izy amin'izay nanolotra ny tena ny nofony sy ny rany mba hohaninao sy ho sotroinao, fa mitondra ny fiainany ho tonga ao anatinao. Ireo hevitra sy ohatra maro samihafa nomeny tompontsika andro amin'ny maraina dia mampatsiaro antsika fa tsy mety intsony ny mitoetra any amin'ny testamenta taloha. Ny mampety anao dia aty amin'ny testamenta vaovao, na ny amin'ny toerana hivavahanao, na ny amin'izay mety hoe veranao hoe toerana ahazahoanao ny anjara tokony ho anao. Iny tena lesona be mihitsiny. Tsy misy nininona ho anao aty aminay pasteur, ao amin'ny Kristy avokoa ny rehetra tokony ho anao. Ianao tsy afaka hiteny amin'ny zanakao hoe endry tsara ianao fa noavinao ato amiko a. Teteny aminao fa tsisy noavin'ny zanakao tsy any aminao, noavin'ny zanakao eny am-pelantanan'i Jesosy. Aza ampitahorana amin'izany izy, aza ampanaovana chantage amin'izany hoe raha endry tsara ianao dia omeko anao noavinao. Avy aloha Andriamanitra hitaiza azy. Alleluia. Manasa antsika ry hitsangana, voninahitra ny tompontsika hiroso amin'ny latabatra. Minao fa novangin'Andriamanitra tamin'ny fitiavantsika androany, mba tsy ho tavelany amin'ilay mahazatra mety tiatsika sy manavanana antsika eo amin'ny nofo, fa tena arisikitsika hiditra ao amin'izay fanekena ny sokafan'i Jesosy tamin'ny alalan'ny rany izay nalatsany teo Kalvari ho famonjena sy ho famonjena anao. Andriamanitra ray amin'ny anaran'i Jesosy misaotra fa ny fanekena vaovao dia fanekena tsara lavitra. Misaotra fa ny fitiavanao ny renay hoe nanintsy anay. Misy taona diso ny fisainanay, le mindset mihitsy ny diso. Mametraka hoe mila makany Jerosalema, mila makeny amin'ny tapitendrombohitra, mila miaona amina mpanompo manokana, nefa efa no amorainao ny zavatra rehetra ary ao amin'ny fanekena vaovao izay sokafanao dia na amin'ny hevitra mangingina aza rehefa miantso ny anaranao fotsiny izay dia mamaly anay ao ianao. Ary no avy ny fahatsarana, ny fahasoavana rehetra mety mba ilainay ao anatin'ny fivahiniana eto ambony tany dia tsy napetraka ao intsony anatina olona manokana, fa efa nangoninao, miivo ao aminao, centré ao aminao. Délivrer anay izany teny izany Jesosy, satria tsy misy nininina ho anay avy aminao any amin'ny olona, fa ny rehetra no manina ho anay dia efa vonina ao amin'ny Kristy. Mila manam-paharetana izay, mila mandroso izay ao anatin'ny fiombonana sy fifandraisana aminao Jesosy, fa tanteraka ara-potoana ny famotsoranao izay anjara tsara tokony ho tsiraray avy ara-potoana. Saotra betsaka ny amin'ny fanekena vaovao, saotra ny amin'ny rahanao izay latsaka ho fanadiovana ny elokay, ho famelana ny elokay. Nampatsivinao tamin'ity marainy ty ihany koa fa ny atao hoe mpino dia izay manana fiatretana voatahiry madio, ary nomenao ny rahanao afaka nadio io karazana fiatretana izay mety voalotona zavatra be dia be, fomba fijery, fomba fisainana izay diso, mora misaina zavatra negatif. Andro maraina inonay fa miasa any anatinay ny teninao. Izay rehetra tonga teto, izay rehetra manatrika sy mijery an'izao fotoana sy manaraka ny teny dia mandray fanapa-kevitra ara-panitsina mifanaraka amin'izay tianao. Misaotra ny amin'ny famindram-ponao satria misy taona izay tavela any amin'ny testamenta taloha. Misy taona izay mieritreritra fa rehefa tonononay ny anaranao Jesosy dia lasa testamenta vaovao azy izay rehetra ataonay.
sofa ny fotoana andro maraina na manginao anay hoe tsy ao ambadiky ny anaranao tononona ilay izy fa ao ambadiky ny fanekenay iaina an'izay efa navaozinao sy novainao. Sotra raha io mankasitraka amin'ny fona iray manontolo izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Manasantsika hifantoka hirosoantsika amin'ny latabatra. Paoly apôstôly dia manambara hoe izay rehetra miray latabatra amin'ny tompo izy dia tokony amin'ny fanahy mendrika. Tsy miresaka izy hoe amin'ny fanahy tanteraka fa ozy izy hoe amin'ny fanahy mendrika. Raha tonga etanao amin'ity maraina ity mety renao hoe ny zavatra be dia be tamin'izay nitenenin Jesosy mbola niainanao nefa diso ilay izy. Mety nametraka ianao hoe hafa mihitsy ny mandeha miakatra tobo ohatra. Tsika izao manana toby any Mahajanga dia nisy fotoantsika tena nisaina an'izany mihitsy hoe hafa mihitsy ilay miakatra toby dia lasa miankohaka amin'ilay toerana fa tsy miankohaka amin'i Jesosy. Tsangana ny tanàn'izay maheno hoe ilay tanana misy ilay mofo. Halleluja. Tsy miankina amin'ny toerana. Eny tokoa misy fotoantsika mba manao pèlerinage mankany amin'ny toby any amin'izay mety hoe ny sehoan'i Jesosy fa tsy hoe ilay toerana ny spesial fa ny fonao mila miomana amin'ny etaeta hiaona amin'i Jesosy. Dia mila mifontsika satria lasa diso ny fiankofantsika, lasa tsy pur ny fiankofantsika sy ny karazana fametrahana hoe hafa mihitsy ny any tendrombohitra, hafa mihitsy ny amin'ny croisade, hafa mihitsy rehefa eo papa. Za tena tiako rehefa eo papa fa tehiteny aminao fa misy taona tsy eo papa fa eo Jesosy. Mila mitandrina be tsika. Saotra an'Andriamanitra ny amin'ny fanirahany mbola hisesesy ireo mission internationale mba hatateraka ny mission fizarana an'ilay vrai message maneran-tany. Fa ny anatin'ny fonao tian'Andriamanitra hazava tsara fa raha misy roa na telo miangona amin'ny anarany dia eo foana izy. Amen. Dia misy tontsika mametraka hoe misy pasteur vazaha ho avy eo dia tena falitsika hoe misy zavatra ho anazy ao avy aminy. Tsy avy aminy ilay izy ka avy amin'i Jesosy ilay izy. Afaka mampiasa izay tiany ampiasainy Jesosy, tsy mandatsika ny fandraisam-bahiny fa tsy ao ambadik'izay ilay izy, tsy ao amina olona ilay anjara tokony ho anao fa ao amin'ny Kristy Jesosy ny rehetra. Leo tsika hiverina amin'ny tompo aloha hirosoantsika amin'ny latabatra. Akipio masonao dia miondre dia mivavady hoe tena trehan'i Jesosy ireo fahadison-dalana mety niainanao. Ianao mieritreritra hoe mirehatra be mihitsy nefa tena diso ilay fiankofana dia mampalahelo ny tompo ilay izy. Misy taona tena misaintsika hoe any amin'ny croisade any misy miracle fiankofana diso zany, testamenta taloha zany. Asandrato ny fonao an'Andriamanitra ary miray saminy. Ary raha izao fotoana fohy izao tena hoe hiverenanao sy havananao aminy mba ho feno ilay fibebahana aloha ny hirosoantsika amin'ny latabatra. Raha amin'ny anaran'i Jesosy miverina aminao izay. Ny teninao moa marina foana fa tonga ra-potoana nefa izany tonga manintsy anay. Ifonanay aminao mifanandrify amin'ireo fanitsiana izay nitenenao androany fa misy taona izay. Misy taona izay mametraka hoe misy anjara antenainay avy aminao any aman'olona, any amina mpanompo, any amina lehilahy izay ampiasainao na vehivavy ampiasainao. Androany izay naseho anao tao am-ponao fa ny tena marina efa ao aminao avokoa ny rehetra tokony ho anay. Misaotra betsaka fa tsy ringan'izay tao anatin'ireny fiankofana diso ireny. Ifonanay aminao ihany koa fa misy taona izay mamaritra hoe hafa mihitsy ny mivavaka amina toerana anankiray, hafa mihitsy ny karazana fotoam-bavaka toy izao izay ihany mamariparitra eo nefa ianao ilay tsy miova. Ianao ilay miseho aminay eto ihany ilay afaka mamaly ao mangingina, ary ianao ilay eto ihany koa ny mamaly any amin'ny croisade fa ilay fotom-pisainana mihitsy ny mbola testamenta taloha miaroaro ny fampiasana ny anaranao. Andro amaraina izay tena miverina satria tsy te hampalahelo anao intsony. Tianay ho pura ny fankasitrahanao aminay satria manomana ny fiavianao sy ny fiverenanao izay. Misaotra betsaka raha amin'ny anaran'i Jesosy ny fitiavanao. Miantso ny rahanao izay Jesosy manadio ny fieritretanay. Ampatsihivinao ombieny fa ny finoanay tsy ohatran'ny niainan'ny ry Abrahama sy ry David sy ry Josefa sy ireo olombe rehetra izay nahitanao sy niaraka taminao. Tena hafa be mihitsy ilay tianao iainanay, miainga amin'izay nataonao, miainga amin'izay vitanao, miainga amin'ny fandresenao, miainga amin'ny fahasoavanao. Misaotra betsaka Jesosy ny fitiavanao. Misaotra ny amin'izao maraina izao. Tena renay hoe tianao loatra izay.
amin'ny teny mpanitsiana, teny mpamerenana, teny mpananganana, teny mpanarenana anay. Raisy ny tera sy ny lazary ny ajara voninahitra mandrakizay. Ndreto izay miaraka etaeta-pandrosoana, finiavana tsara ny voatra, atateraka an'ilay hoe ny tsara izay sitrako tiako mba ho tonga fiainako. Tsaroviny tsiraray avy tonga eto raha iray latabatra aminao tokoa izay, mba ho fanamendrika tokoa ny atrehanay izany, ary ny famindramponao no hitsenanay. Tsy handeha pazarana izay miatrika ny latabatra sy ny fiombonana amin'ny nofinao sy ny ranao, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny alina izay namadiana azy Jesosy nandray mofo dia izao nambarana tamin'izay rehetra niarany sakafo taminy. Raisano izy tia ny tenako, ny nofoko izay mivakina ho anareo, izao natao fahatserovana. Da tsika hisotra n'Andriamanitra fotsika ray manontolo. Misotra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Vaky ny nofinao dia votsitra ny fanasitranana. Misotra ny fanasitrananao ataonao eto anivon'ny olonao amin'ity marainty. Ny anaran'i Jesosy. Amen. Misaora azy. Nandraika apoka nisy ranombolompoka Jesosy dia nanambara rehefa niraisiny izany teo izy hoe tia ny raha fanekena vaovao, rako nalatsako famelana ny helokareo. Matsiaro ny tenin Jesosy hoe nofoko ny tena fihinana ary ny rako ny tena fisotro. Izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no manana fiainana mandrakizay, ary za hanangana azy amin'ny andro farany. Manonona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta amin'ity marainty, fa voavela ny heloko ao. Misaora azy. Tsangany tany okavana dia avereny izao vavaka izao hoe raha eo amin'ny anaran'i Jesosy, saotra ny amin'ny fanangananao vaovao. Tehirizo ao amin'ny fanekena vaovao. Tairo rehefa varena, averenao raha mitady hiverina any amin'ilay taloha mahazatra. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Aoka izay rehetra tonga eto faly avy nandray ny teny sy avy nandray niatrika ny fandraisana nazo famelan-keloka hiteka mafitsara ho an'Andriamanitra. Manasanao azo toerana, misy pasteur anao ny vaovao ny asa fanompoana vetivety dia hivavaka tsika rehefa avy eo ho anao. Dia hivavaka ho amin'ny mpanala fanadinana ihany koa. Halleluja. Halleluja. Tonga amin'ny fotoana ny filazan-drahantsika, efa hitantsika mandeha eny amintsika eny ny fanatazana ny fanatitra. Dia ataovy ao ny fanatitra, ny ampahafolo-karena, ny sakrifisy avy aminao dia ataovy ampitiavana, ataovy ampitiavana ny Jesosy. Halleluja. Ny fotoanantsika dia mitohy. Mino fa nandray zava-baovao daholo indray androany, na dia baiboly anankiray efa ela be ary no ampiasain'ny kristianina. Amen. Noho izany dia mitohy foana ihany koa. Ny fotoana fianarana rehetra dia mitohy ny sekoly eto amin'ny asa fanompoana. Dia ny sekoly izay tanterahantsika ao amin'ny Super Analakely, ao amin'ny riana faharoa, isaky ny alatsinainy, talata, alarobia. Ny alatsinainy dia sekoly famahanolana, ny talata sekoly fanasitranana, ny alarobia dia sekoly tokantrano sy fanambiana toetra. Ny alarobia hariva dia misy ny école biblique, ny fianarana baiboly eto amin'ny eto bypass, eto amin'ny toerana misy antsika eto, izay manomboka amin'ny 2 sasany ka hatramin'ny 3 sasany, natao ray ora, adiny ray ny fitina natao adiny ray mba apety atsika sy tena hoe manao ataontompo izay tena mampilamina atsika. Ny alakamisy dia misy fotoana ao amin'ny shalom ao tanimena, fotoana ny fifadikanana, izay manomboka amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 3 ora, amin'ny 2 ora sasany ka hatramin'ny 3 ora eo. Dia manasa antsika amin'izany fifadikanana izany ihany koa manampy atsika.
hitombotsika be dehibe eo amin'ny ara-panahy fa somary mampiana antsika kelikely eo amin'ny vatana. Alleloia. Ny zoma dia manomboka amin'ny 4 hariva dia miverina ao amin'ny trampokon'olona analakely ny fotoanantsika ny zoma fanotronana. Ny sabotsy communion moa dia amin'ny herin'ny androany tahaka izao dia eto amin'ny centre eto bypass. Dia isaky ny farany herinandro ihany koa dia misy ireo fotoam-bavaka na eto Antananarivo zany na any amin'ny faritra. Ny eto Antananarivo misy Tsirony Mandidy zany Bongolava, eny région eto Antananarivo. Alleluia. Tsirony Mandidy any Imerintsiatosika, dia ao Antanimena ao amin'ny Saloma ihany koa dia misy fotoana. Ny Alahady dia any Betsaraina. Fa raha maniry ianao ny anatrika andreo fotoan'ireo dia mba manatona ireny pasteur antsika izay atao anatin'ny fotoan'ireny maka ny andinindin'ny fotoana hoe aiza le toerana amfiry mba ahafantarantsika zay anatrehana an'izay. Ankoatran'izay dia misy fotoana ihany koa any Antsirabe Mahajanga, dia voalaza farany teo moa ary pasteur nanao no any Tamatavy. Alleluia. Dia efa manomboka misy fotoana any Tamatavy. Alleluia. Fotoana amin'ny vacances zao. Taloha zay rehefa mandeha vacances dia manao vacances. Alleluia. Tsy tena mihevitra loatra an'izany hoe rehefa any amin'ny vacances any mbola hivavaka zany. Fa hanao vacances satria ny fiangonana dia taty Antananarivo tamin'izany. Dia rehefa miala ao amin'ilay fiangonana ianao zany dia ao aloha zany ianao ry tompo fa zay andeha hanao vacances. Fa tsy zany tsonitsika. Efa voalazan'ny mpanompon'Andriamanitra teo tao anatin'ny fampianarana teo ary tena azoko tsara mihitsy ilay izy. Fa fahasahiranam be ny antsika raha ohatra ka mbola tany Israely daholo ny zavatra rehetrarehetra no nitranga. Fanangonana mandany 4 taona tsika hanangona frais fotsiny ho an'ny mpianakavy. Fa azadino fa rehefa mandehana ianao tsy maintsy mitondra omby sy ondry. Zany hoe ianao zany andeha roplanina nareo menakavy andeha ho an'ny Israely dia alefa sambo ny fanatitra na ny famadika. Satria sao dia tara ny fanatitra dia ny fanatitra ny alefa aloha. Dia ny fanatitra mandeha roplanina fa ianao mandeha sambo. Tena fahasarotana, fahasahiranana, fahasofa teo Jesosy. Alleluia. Alleluia. Androany tsika zao nahazo tsara an'izany leson izany. Tsy toerana le izy. Tsy hoe rehefa ohatrano no mivavaka dia tsy mety. Fa tsy maintsy makany amin'ny centre. Fa mila makaty koa tsika. Alleluia. Alleluia. Aza dino le vacances teo any Antsirabe koa misy any Mahajanga misy toby manantona amin'ny pasteur tsika rehefa tonga na miantso aty Mahajanga zay tompoko ohatry ny ahoana ny fotoana aty. Fa ny pasteur tsy aiza hoaiza any Mahajanga nareo zao aty amin'ny plage zay tompoko. Tsy maninona fa mandeha mamonjy fotoam-bavakantsika. Alleluia. Aza dino ihany koa ny radio atsika, radio sy ny télé mbola tsy atsika, ny radio nefa atsika. Alleluia. Eto Antananarivo any Antsirabe any Tsirony Mandidy mba ataovy amen le ho any Tamatavy. Amen. Ilaintsika be zany ilain'ny fanompony zany, ilain'ny Jesosy zany. Dia ao amin'ny télé ihany koa amin'ny Cool TV sy ny Star Times dia misy fotoana misy fotoam-bavaka ihany koa. Be dia be ny olona mahita an'izany dia kasihan'ny tompo dia mitadin'ny tompo. Tsy hoe mitadin'ny toeram-pivavahana izy fa mitadin'ny tompo. Alleluia. Daontsika hitsangana dia aninjitra ny tanantsika ety alohantsika hivavaka ho an'ny nanao fanatitra. Matetika tsika dia hivavaka ho an'ny fanatitra, fa hivavaka ho an'ny mpanompon'Andriamanitra nanao fanatitra ho an'ny mpanatitra. Alleluia. Vavaka ary tsika misaotra sy manome voninahitra anao saray amin'ny anaran'i Jesosy. Lehibe loatra ny fitiavanao sy ny famindraponao. Mbola velonay izay androandry. Feno pakasitrahana midera sy mankalaza anao zay nitahinao tamin'ny zavatra rehetra ary indrindra nomenao hery zay avory arena, nomenao hery ny tsirairay avy avory arena. Mikasihanao ny fony tsirairay avy Jesosy dia nandrimbona nanome nanolotra Jesosy ampitiavana an'izao fanatitra izao. Ankasitrahana ianao, hiderahana ianao ireo zay rehetra tsy afaka nanao koa Jesosy tsara manokana satria fanatitra velona ihany koa. Ny tena atolotra Jesosy ary zay ny tena sitraka ao
dia misaotra sy manome voninahitra anao zay raha amin'ny anaran'i Jesosy dia raiso hoanitra kasitrahana ny fanatitra zay ataona ihany koa dia raha iny mandraka izay ny anaranao tompalalo misaotra Jesosy alleluia amen. Alleluia. Sy teka mafitsara ho an'i Jesosy ary amoe. Misy zanantsika ve hanala fanadinana amin'ny latsinainy tonga manatrika eto fa hivavaka ho anao zay. Misy ve? Misy? Mba mandroso aty azafady tompoko hoe azafady indrindra. Hivavakantsika ho an'ny mpanala fanadinana. Zay tsy hivavaka ho fanadinana fa hivavaka ho anareo hanala fanadinana. Suspense kely izy azatety kina fotsiny zany tonga avy ny ety tsy ny examen no atsika mambavaka fa ny mpanala examen. Manasa atsika rehetra tonga eto anintsitra ny tanantsika mety hoe aty amiko micro fa misy zavatra petraka Andriamanitra homponao hivavaka ho reto zanantsika reto. Hiatrika izy ireo amin'ny latsinainy. Mba ho eo ny tanan'Andriamanitra ny fanohanana, ny hery, ny fahatsilotsaina, ny fitadidiana. Sanatao ny vavaka ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Ndreto ny zanakao, anjaran'izy ireo ny atrika ny fanadinana amin'ity taon'ity amin'ny latsinainy. Miompo zay anatin'izao fotoam-pifaliana eto amin'ny fanatrehanao zao ary ny rehetra dia miara mampiasa foy hivavaka ho azy ireo. Mba ho tahinao izy ireo Jesosy menao hery, menao tanjaka, ho tadidin'izy ireo ny lesona izay nianarany. Tsy ho sarotra aminy izay hatrehany. Ho feno fiadananao sy ny fitsaharanao izy ireo raha hiatrika. Ary indrindra ho voninahitry ny anaranao ny résultat rehetra. Tononoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta ny fiadanana ho anareo. Fiainan'Andriamanitra ao anatinareo. Ny fiadina rehetra voafona amelezanareo dia tsisy ambinina amin'ny anaran'i Jesosy. Lavitry ny loza, lavitry ny fahafatesana tampoka, lavitry ny aretina, lavitry ny accident, lavitry ny areti-kibo, lavitry ny mpangalatolona, lavitry ny fikoropahana, lavitry ny fahakiviana, lavitry ny tsy fitadidiana tampoka amin'ny anaran'i Jesosy. Tahian'Andriamanitra nareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Ilay Andriamanitra izay nanome fahendrena sy fahatsilotsaina foloeny any Daniel hanome anareo an'izany anko amin'ny alalan'ny fahafenoan'ny fanahin'i Kristy ao anatinareo. Raha hiatrika nareo manomboka amin'ny latsinainy dia atateraka, avita ary avita hatramin'ny farany. Mandehana lavitra, mandehana any amin'ny avo indrindra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Namasa sy Manakely avy Nazareta. Amen. Sy teka mafitsara ho an'i Jesosy. Fiadanana amin'ny anaran'i Jesosy, fiadanana amin'ny anaran'i Jesosy, fiadanana amin'ny anaran'i Jesosy. Afaka maka toerana, fiadanana amin'ny anaran'i Jesosy, fiadanana amin'ny anaran'i Jesosy, fiadanana amin'ny anaran'i Jesosy, fiadanana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Angataka ny lihoan'Juda hiakatra azafady. Taontsika hivavaka. Alleluia. Atao amin'ny testamenta vaovao izay sokafan'i Jesosy ho antsika dia tsy hoe Andriamanitra mahay manasitrana fa Andriamanitra tonga nofinidina naka ny rofontsika nanaiky okapohany ary ny diakapoka izay niaretan'i Jesosy no fanasitranana ho antsika. Sandrato ny tananao daontsika hanao an'izay tononkira-panahy izay hoe eto ianao afaka hitranga ny zavatra rehetra. Jesosy na fanasitranana, na fahagagana, na fanafahana. Daontsika hifandray am-po amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny tononkira. Tonga dia hiaino ilay tononkira. Tsy ao amin'ny tononkira ilay izy ao amin'ny Kristy. Fa hiaino ilay tononkira. Mba afahanao mifampoka amin'Andriamanitra amin'izay mety ho tianao mba hikasihan'Andriamanitra anao. Izay efa voahomana ho anao ao amin'ny Kristy avy amin'ny fiaretany. Saotra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Mankasitraka. Amen. Etianao ny fanatrehanao tsapanay tompo. Etianao manangana zay ravatry zay tompo. Etianao manao mihoatry zay vitanay tompo. Etianao manomboka tantara
manapatapaka izy io kizao satria tianao. Miandrandranao izay ray amin'ny anaran'i Jesosy. Hainao atao ny zavatra rehetra. Tsarovo izay atao ny fanatrianao androany. Hisitraka ny fahafenoana sy ny fahatsarana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Izao fampianaran'i Jesosy. Izao famantarana izao anaraka an'izay mino. Ametra tanana marary izy dia ho sitrana izy ireny. Mino ianao dia ny tananao no mipetraka eo amin'ny faritra marary. Hiarivavaka isika. Ray amin'ny anaran'i Jesosy. Satria eto ianao matsiaro izay ny diakapoka ny aretanao. Fanasitranana vonona maimaimpona ao aminao. Azany no isaorana sy ankasitrananao amin'ity maraina ity.
anononanay amin'ny kery sy amin'ny fahefana, amin'ny finoana sy amin'ny fifaliana, ny fanasitranana avy aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy no anononako eo amin'ny faritra miatrahanao tanana eo. Sitrana amin'ny anaran'i Jesosy. Sitrana ianao amin'ny arety tenda, sitrana amin'ny tazo amin'ny anaran'i Jesosy. Sitrana amin'ny karazana kohaka sy alergia maro samihafa. Sitrana amin'ny asma sy ny fahasemporana. Gripa amin'ny anaran'i Jesosy dia tsy ambinina eo amin'ny fiainanao. Okitsahatra amin'ny fanaintainana, mifarana amin'ny fampahoriana, verina amin'ny laoniny ny hery sy tanjaka ao sy ny fahasalamanao. Sitrana amin'ny aretina an-doha. Dia ninona mety ho endrika isehony izany eo amin'ny lohanao na amin'ny atoka na amin'ny firifa, naiza manonona amin'ny anaran'i Jesosy fa mitsahatra izany. Sitrana ny fonao amin'ny anaran'i Jesosy, ny tratra, ny lalan'ny rivotra hatreo amin'ny vavoronao ka hatrany anaty ny avokafoka. Sitrana amin'ny anaran'i Jesosy. Ninona cellule cancéreuse any anatinao any, potika saravo zany amin'izao ora sy fotoana izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary izay endrika fifotosanao anatinao dia manjavinao amin'ny anaran'i Jesosy. Sitrana amin'ny aretina mety misy eo amin'ny tositra. Aoka hiverina ho stable zany, tsy miaka-midina, tsy ambany be, tsy ambony be, fa eo amin'ilay mety mahasalamanao amin'ny anaran'i Jesosy. Sitrana ny naty vava sy ny aty vava, nify, ny akanjo nify, ny lela. Sitrana mitova rehetra ao anatinao. Ny lalakanina hatrany amin'ny vavonika hatrany amin'ny tsinay. Mivoaka tsara ara-dalàna ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Matory ara-dalàna ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Misakafo ara-dalàna ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Okiesitra ny adi-saina. Ireo fanahy manelingelinanao rehetra dia roahako amin'ny anaran'i Jesosy. Miala tsy afaka mampahory ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy karazana fanahy manelingelina ny torimasonao, manakenda sy mampahory ianao amin'ny alina na mety amin'ny andro. Miala zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Sitrana amin'ny aretina mety misy eo amin'ny taolana, ozatra, valahana, tongotra, tanana, ny articulation rehetra manonona mpandresenao amin'ny anaran'i Jesosy. Sitrana amin'ny anaran'i Jesosy. Oka hiesitra sy hiala ny fanahy maharofo rehetra. Sitrana ny maso amin'ny anaran'i Jesosy. Sitrana ny saina. Sitrana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Manonona fiadanan'i Jesosy eo amin'ny fiainanao dia manonona fahasalama tsara ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Ao afoantananao dia asio fisaorana mamy be. Hoe voninahitra Andriamanitra ny amin'izay natao teto sy nasainy natao. Saotra ray amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka anao izay. Saotra ny amin'ny fanatrianao, saotra ny amin'ny famindraponao, saotra ny amin'ny fanasitranana avy aminao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Misy nandrevy tanatin'ny vavaka nasain'ny tompony atao teo heninao ny zavatra ny ovo, ny zavatra ny ala na ny zavatra ny hena tamin'izay mety ho fanaintainana fampahoriana mety ny ainanao. Tsangan'ny tananao dia mba manantona kely eny pasteur sanatra miaraka micro mba tiana ho eny ilay vavolombelona mba hifampaherezantsika. Alléluia. Ry pasteur mazotoana vetivety mipetra vetivety dia vita izay dia inona le narary dia anahoana? Voninahitra ho an'i Jesosy rery ihany fa efa ela be ny valahako marary foana. Dia rehefa mipetraka izaho dia marary be ilay izy manaintaina na miasa na any anaty bus. Dia androany rehefa niala tany an-trano ahako nandeha bus, ohatrany hoe tsy naheno valahako marary tsony ahako. Za andeha akatisy, za mipetraka eo io tena tsy henoko tsony ilay izy. Asitehaka mafy tsara ho an'i Jesosy ny hoe voateny an-dalana ho eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia efa nikasihan'Andriamanitra. Maro no ataon'i Jesosy ohatr'izany eny eto fa dia tsy miteny izy eny dia koboniny rery eo ilay izy nefa dia sitrana izy. Alleluia. Voninahitra ho an'i Jesosy no hitsorom-pahavombelona fa za asomaty dia vavaka teo ny hoe vavaka efa nanotady efa mifanafody maro hatramin'izay izany. Dia tany amin'ilay retirety teo dia latsaka ny ranomasoko hoe aiza Jesosy misy fanatrehana goavana ty mba tsy afaka fa rehefa tsy fotoana ny tompo ilay izy dia tsy afaka. Dia nisaotra ny tompo hoe
tinonona mihitsy hoe azo mate 10 taona zao za aloha tsy mampiasa fanafody a fa le jeune be amin'ny fianako zany tena mbola manahirina fa tena misaotra ny tompo hoe misaotra ny tompo voninahitra ao anazy a afaka izay tatsika ry saotran' jesosy manasanao hitsangana ray misaotranao zay ray aminaran' jesosy eny an-dala ampisaintsainana no mety mifanatreanao dia efa karakarainao amapolipolo taona no mety mampahory dia ahafahanao ara-potoana misaotra fa tsy izahay no mandidy manapaka ny karazana fanasitranana tiana ho hita ny andro amin'ny maraina indray dia ny karakarainao zay misaotra ny amin'ireo izay efa kasihanao koa fa mety anetrano izy voandrena atsapa na mandritry ny herinandro miravoravo zay satria fantatray fa manao ny asanao ianao présent ianao eto amin'ny fotoana izarana ny teny manambaranao ary miaraka amin'ny fanatrehanao eto ny fahafenon'ny zavatra rehetra misaotra ny amin'ity maraina ity mankasitraka anao zay raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta amen mba fiankofana anankiroa dia miravintsika aorianan'izay Nisa
Andriamanitra mpanao fahagagana. Ianao ilay kitany maraina, ilay alfa sy omega, ilay izy hatrizay hatrizay, ankehitriny ary ho avy. Na maray na hariva mitsoafako anao. 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 Jesus, misandrata eto anivinay Jesosy Kristy manjakana. Misy mpanjaka manatriketo sokafiny fo andray azy ny fiderany no anjakany ny fahasoavany no andenikyantsika izy manala ireo enta mavesatra ireo amboara rehetreo atongony misy anarana ambony anarana rehetra Jesosy Kristy mpanjakany mpanjaka
tsy hoe lintsony ahita zisiky ny ranomaso ho fafany ohatra nondrapitraniaky tsy hoe lany famonjisika misy mandany ireo entra mavesatra Jesosy andretony zanakao sotra fa ianao no nitarika ny tsirairay avy tonga eto tonga soteto izay nandre ny afatra nandre ny teny mazava ny lalakombana natao hiaina ny fanekena vaovao izay ao aminao sy miaraka aminao aloha niravana Jesosy dia mivavaka ao an-tsirairay avy satria mbola ety amin'izao tontolo izao eo amin'ny nofo aman-drà mbola miatrika eo amin'ilay andavanandrom-piaina ny tsirairay avy mety tsy ho aro voatonona avokoa ireo vesatra na mety ho zavatra mianjady ilan'ny tsirairay avy ny tananao misaotra fa nivavaka ho an'ny aretina sy ny fanentainina teo efa vita ankehitriny kosa dia mahatsiaro ambavaka izay rehetra mety ho manjony tsirairay avy mety ao anivon'ny tokantrano izany aoka isy fanasitranana isy fananganana indray isy fiadanana avy aminao mahatsiaro ambavaka ny asa mandrarany tsirairay avy ihany koa tsarovy ny zanakao Jesosy tsarovy ahita ny lalakombana avy aminao vavady misokatra avy aminao ny tananao anohana ny asan'ny tanany tsirairay avy mahatsiaro ambavaka ny tsirairay avy ihany koa amin'izay mikarakara taratasy mety any amin'ny domaine mety any amin'ny faritany mety any amin'ny resaka visa na inona resaka fianarana mety resaka asa toany tompo zany magatany amin'ny anaran'i Jesosy eo amin'ny ara-panahy ny ara-panimpona ny fiaina mibavaka ny fiaina mpiazakazahana sotra ray amin'ny anaran'i Jesosy fa izay rehetra mety nentin'ny tsirairay avy teto inonay fa ny fonay no misokatra tondra ny fiankofanay ho maro eo natrehanao dia efa misaotra sahadiny amin'ny zavatra ho ataonao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Manonona amin'ny anaran'i Jesosy ny anjara fahagagana tokony ho anao amin'ity marain'ity ho tonga eny tananao. Raiso amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy haiko inona ilay izy fa fantatro fa misy ilay izy. Dia ho voarainao zany. Dia ame voninahitra an'Andriamanitra ianao. Maika ianao hifikitra aminy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen. Taontsika hivavaka mbola mitohy androany sarapitso ny mission androany tompony ray aman-drentsika any tsy minosy rahavavy la réunion mba ho tain'Andriamanitra izay rehetra manatrika ny fotoana sy mandreny teny afinaritra trano fotoana izy fanafana izy fisokafana iseho Andriamanitra mifanasitrana sy fahagagana sandratin'ny tanantsika dia iompontsika angataka an'izany ray amin'ny anaran'i Jesosy mahatsiaro mibavaka ny mpanomponao atsy la réunion ny amin'izay mbola asa mitohy androany rapitso sy mifodiana izy ireo latsinainy ianao hitahatra any ireo olona rehetra izay mifanena miaona manatrika fotoana sy manaraka direkta ho tanteraka tahaka ny fiasanao sy ny fisehoanao hatramin'izay niarahanao tamin'ny asa fanompona amin'ny fombana sy famindrapo sitrana indray marary izy voatsindrina po izy fahatongava-tsaina
Izy fanambarana anaitra ny ao anaty hitondra fiainana samelembelomana. Dia taio izy ireo amin'ny hery sy tanjaka anko arovy izy ireo tompo ho tafody soeta tanyrazana ny fotoana hitondranao azy amerenanao azy eto amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tsotra sy manonona anaran'i Jesosy fa voatahy ianao. Mety tsy ampoizinao za fa voatahy ianao. Manonona amin'ny anaran'i Jesosy fa ny fandresen'i Jesosy izay efa nambarany teo sy nampatsiahivany ho azo tsapahitanana amin'ity herinandro ity indray eo amin'ny fiainanao. Ny ninona mety ho manahirana ny sainao efa mpikarakarana an'izany tompo fa za manahy ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy no nononako aza matahotra fa ny tompo izay namonjy sy nanavitra anao miaraka aminao. Izy ny eo anilanao, eo ankavananao, eo alohanao sy ao aoriananao ary ianao ao aminy. Tsy miatrika rery izany ianao, tsy miady rery izany ianao, efa mpandresy ianao. Tsy ho lavo izany intsony ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Izay anjara amin'ny fahasoavana sy fitahiana no man'Andriamanitra ao amin'ny herinandro ity dia tsy difo ny herinandro ity fa ho ataony eo amin'ny fiainanao. Izay mba hitondra fifaliana sy fahafampo amin'izay mety mba ela efa mba nandrasanao. Voarainao izay ny lesona sy ny teny hifikitra amin'i Jesosy ianao, tsy tady famonjena mantoerana sy aman'olona fa ao amin'i Jesosy. Izay Jesosy omena voninahitra izay hiditra tsehatra eo amin'ny fiainanao. Hitanao izy, hiaro anao izy, hamelombelona anao izy, hiay anao izy, hamatsy anao izy, hanokatra lalina izy eo amin'ny fiainanao. Amin'ny anaran'i Jesosy ho porofony fa izy no mitsimbona anao sy mikarakara anao. Amin'ny herinandro manaraka io hanokatra lalin'Andriamanitra. Fa vady ela tsy nisokatra hatramin'izay ho sokafany. Tononona amin'ny anaran'i Jesosy ny fiadanan'ny tompo ao anatinao, ny fifaliana ao anatinao, fiainam-panahinao miorina tsara, voatahiry ny communion amin'ny fiombonanao amin'i Jesosy. Andre vaovao tsara ny ambavanao izay amin'ny semaine ambony eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Hisy zavatra efa natomboka ao ho vita soa amin'ny semaine eo amin'ny anaran'i Jesosy. Hisy zavatra ny kasainao hanomboka soa tsara amin'ny herinandro ambony eo amin'ny anaran'i Jesosy. Misy taratasy karakarainao izay tena impossible fa hiditra tsehitr'Andriamanitra amin'ny semaine ambony hamotsitra ny izy ho tonga ny ampelantananao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Avy fontanao dia misaon'Andriamanitra ny fonao ray manontolony amin'ny teny tsodrano ny faminaniana ny men'Andriamanitra androany. Mankasitraka sakafo vavanao dia misaora amin'ny fonao ray manontolony amin'ny asarbidiny fotoana teto satria nasaina ianao tonga soa voatonana voatarika tonga teto ianao nandray teny nandray fahasoavana nandray zavatsoa misitraka fahagagana mety tsy takatry ny sainao fa isaora aoka hiainga amin'ny fampisaorana amin'ity marain'ity misaotra raha eo mankasitraka ny amin'ny fiainany tsirairay avy fidiranao an-tsehatra ny tananao aninjitra mitsotra manafaka manangana mita mikarakara misaotra ny amin'ny fahasari-piarinao misaotra ny amin'ny fidiranao an-tsehatra ny amin'ny famokafanao indray izay tokony ho an-tsirairay avy misaotra fa Andriamanitra ny fahafenoany ianao Andriamanitra ny fahatsarana ianao misaotra ny amin'ny vavaka ny raisinao indray androany sy valianao saotra raha eo amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy verina masa sy manan-kery avy Nazareta. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy amen. Tena akaikinao tahin'Andriamanitra ianao zao hoe fiadanan'i Jesosy ao anatinao hoe ny fisian'Andriamanitra eo aminao hoe dia misongadina lavitra hoe no ianao misy io hoe dia teneno izy tsy mandeha rery zany ianao tsy manrery zany ianao tsy ho resy zany tsony ianao hoe miarabanao ary mpandresy hoe amin'ny anaran'i Jesosy orakoraka sy diaka mafitsara ho an'i Jesosy rery ihany halleluia sarao fahasoavana ary fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny mato izao dia ny fahasoavan'Andriamanitra ny mato izao anareo amen dia amen. Teny Jesosy daholo.